dia faly tavaverina indray miaraka amintsika dia roso amin'ny fifanankalozan-kevitra voalohantsika izay iarahana amin'ny Andriamatoa Lovamahanina Andriamanantena. Izy dia mpandrina nasionaly ny fikambanana isika ary pisehatra ihany koa amin'ny fanatsarana ny fanabeazana sy ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny alalan'ny fikambanana izay misy azy. Ny namantsika manaraka dia Ramatokely Miantsa Andriamanantena izay mpiandraikitra tetikasa eo an'ny ONG Ivrary, izay fikambanana ihany koa mivohy ny fanjakana tsara-tantana ary ny fanatsarana ny fisitrahana ny zo atao ny rafi-pitsarana ary ny zo an'ny fiarovana eto Madagasikara. Ny fahatelo dia ny namako Fabien Priva Miadana izay mpanetsiketsika ny fiarahamonina sy ny mpiarabelona atao amin'ny ONG Tolotsoa ary efa ela izy no nisehatra atao amin'ny fikambananay atao amin'izay ady amin'ny kolokolo izay maro ireo zavatra efa niainany sy ny traikefa afaka hifampizarany amintsika. Dia anomboantsika ny lohahevitra dia angamba no asaiko ianareo telo manada amelapelatra amintsika hoe rehefa miteny an'izany kolikoly na ady amin'ny kolokolo zany dia ahoana no fahazahoanareo an'ilay izy zavatra atao hoe resaka manidina ve izy sa zavatra tena miatra amin'ny fiainantsika amin'ny andavanandro. Sodra betsaka ny fanontaniana miarabantsika rehetra. Ny kolokolo zany amin'ny mahatanora sy maha-olom-pirenena indrindrandrindra zavatra manidina fa zavatra tena iainana isan'andro ary mahita an'izany isan'andro. Anisan'ny atao hoe constat ny fiteny azy hoe mampihemotra antsika be ilay izy satria zavatra efa mianaka, raha homamiadana izy efa mianaka ary tsapa isan'andro amin'ny fiainana andavanandro ilay izy. Ny olana amin'ilay izy dia misy ny mahatsapa ny olom-pirenena mahatsapa fa misy koa manao azy fa tsapa n'ilay izy fa misy fa manao ihany izy aloha satria noho ny antony maro samihafa izay mety ho fantatrareo tsirairay avy inona ny mety ho antony. Raha ohatra ny hoe manao taratasy-mpanjakana ka rehefa teo maimaika ianao dia ao anatin'ny zavamisy zany hoe mametraka kely na mandoa zavatra kely, sehatry ny asa-mpanjakana zany ary amin'ny fiainana andavanandro ahitana an'ilay izy. Eto Madagasikara ilay izy raha ny fahitanay azy dia izay hoe mila jerena akaiky ity ady amin'ny kolokolo ity ary efa be ny ezaka atao amin'izao amin'izao amin'ny resaka approche institutionnelle amin'ilay ady amin'ny kolokolo fa mbola misy afaka ataontsika hafa ihany koa ahafahantsika miady amin'izany. Mankasitraka mamerina ny fiarahabanantsika rehetra izay manarika ity fifanankalozana ity. Ny fahitako ny ady amin'ny kolokolo sy ny kolokolo eto Madagasikara taratry ny fanataraotapahefana ny kolokolo amin'ny lafiny iray fa eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalàna satria ny olona eto amintsika mialatsiny ilay fomba fiteny ataoko entre guillemets hoe pays du moramora, te ahazo zavatra vetivety ny olona dia lasa atao maimaika dia manao kolokolo aloha dia amin'izay vita haingana. Izay ny ady amin'ny kolokolo efa ela be tsika efa tamin'ny nisy an'ilay convention des Nations Unies contre la corruption io izay resahana io zany ho resahana eo ihany fa efa tamin'ny taona 2004 sika no efa nakatoan'io nefa aiza-tsika amin'izao. Ny hitako hoe olana eto Madagasikara zany amin'ity resaka kolokolo ity dia efa be dia be tsika betsaka ny lalàna, betsaka ny politika fa fampiarana azy tsy ampy. Moa maro ihany koa ny olona tsy mahafantatra ny ao anatiny, tsy mahalala dia eo amin'ilay fampiarana zany hitako hoe mbola tena défi be ho antsika eto Madagasikara. Ya, terina ny arahaba aloha ho antsika rehetra. Tsy ahy fotsiny ny amaliko an'ilay fanontaniana teo hoe naninona moa ONG Tolotsoa no nroso tamin'ilay
ady mikolikoly a nanao a état civil ny ONG Tolotsoa tamin'ny 2024 hatramin'ny 2024 dia ao anatin'izay fikarakarana kopia zay a misy ny dingana rahana maromaro ao a misy ny fanaovana fangatahana aloha dia misy ny certificat de recherche infructueuse zay karohana amin'ny état civil ao aloha dia efa midofotra misy kolikoly ao amin'ny état civil dia rehefa vita zay dia misy ny examen somatique zay ataon'ny dokotera manamarina ny taona dofotra koa ny ONG Tolotsoa misy kolikoly koa vita ny examen somatique zay vao mitady mpitsara dofotra koa ny ONG Tolotsoa misy kolikoly koa dia roa taona zay vao tafavoaka ny kopiana zaza anankiray roa taona satria nitady fomba ny ONG Tolotsoa nafahana ny ala n'ilay kolikoly dia ny fotoana lany zany tamin'ny fitadiavana vahaolana tsy hanaovana kolikoly roa taona dia eto moa tsika zany resaka an'ilay izy a 20 taona aty aoriana ny 4 nanomboantsika n'izy ity nametrahana rafitra dia fampiresaka eto tsika fa tsy manidina ilay izy fa ho antsika rehefa mamboly azo indraindray manatsatoka azo ny ataontsika fa tsy mamboly fity indray tsy nambolena fa tena latsapaka le kolikoly dia eto tsika zany tady vahaolana hoe inona ny amonona azy hatramin'ny fakany saotra voateny teo misy zavatra nyteny miantsa teo tsy fahafantarana izy zay rehefa miantsehatra eny amin'ny fiarahamonina dia tsy manao hoe dia zay olona misy fitenenana zay hoe ny ara-tsi-panahy mbola mahalana noho ny tsy fahafantarana tsika moa malagasy atsika ohatra malaky mitsara olona nefa eo ihany ny misy ezaka be da be atao satria betsaka tsika malagasy tsy mahafantatra hoe tsy mahafantatra ary betsaka koa mahafantatra nefa zavatra mihevitra mahafantatra izy fa ilay zavatra fantany koa tsy le tena izy dia mahatonga anay manamihafa izay asana fampahafantarana sy fanentanana zay a dia zay vao tena hoe raha tena efa nampahafantarina izy a dia mbola manao ihany a dia zay izy vao alefantsika any amin'ny hoe azo lasaina hoe ratsy fanahy angambany ilova tenenina teo hoe efa ampolo taona antsika zao no nanao an'ity hetsika ity raha ho anao manokana ahoana no amin'ny mafijery maha-pirenena inona no mety hoe marojefy na ny azo atao hoe fahombiazana zany rehefa tanteraka sy mahazo vokatra ilay ady atao amin'ny kolikoly zay inona no mety ho saritsaranyizay raha amiko manokana maha-olo-pirenena mihitsy ny resana dia anisan'ny hoe 20 taona zay ny aditsika tamin'ny kolikoly anisan'ny atao hoe zava-bita aloha ary hita le ezaka ao anatin'izay ny fametrahana nireo karazana lalàna maro samihafa structure maro samihafa miady amin'ny kolikoly iny aloha zany atao hoe efa hitantaratra ho an'ny olona ho an'ny tena avy aty ivelany zany mahita azy avy eo raha miresaka namana teto akaiko hoe betsaka le lalàna betsaka le anina fa tsisy mahalala iny réalité hafa indray iny le mila ezaka manokana koa ny amin'ny fampahafantarana an'izay ao amin'ny raha marodrefy raha ataoko hoe zay le approche institutionnelle andresahako zany misany namana rehetra zay atao amin'ity toeran'ity misy an'izay fahavononana zay anao azy ny zavatra tsindriko kely fotsiny angamba dia ny hoe misy le zavatra nysoniavintsika maneran-tany hoe hiady amin'ny kolikoly dia misy le application eto amin'ny firenentsika indraindray mahita ihany hoe misy décalage kely amin'le zavatra tsangana sy le zava-misy raha ho azavaiko dia hoe misy réalité zay eto amintsika propre spécifique ao antsika eto Madagasikara izay mety hoe tsy voaray en compte ao anatin'le ady atao amin'ny kolikoly misy le aspect culturel maro samihafa izay misy eto ary izay angambana ataoko hoe milaina ihany koa fijerena manokana ny amin'ny hoe ahoana ny fomba hiadaptentsika an'izay lalàna ny international zay ho adaptentsika amin'le réalité tsika tsy corruption reny le resahana fa ny amin'ny lafiny rehetrarehetra dia mila jerena ihany koa zay na amin'ny lafiny zon'olombelona na ny amin'ny kolikoly sur le plan institutionnel dia mila jerena zay aspect zay afahantsika manatsara n'le efa approche efa napetratsika nandritrizay 20 taona zay
hoe le fanontaniana teo hoe fahombiazana resaka critère d'efficacité hoe fahombiazana ady amin'ny kolikoly ahoana ny alalana hoe tena nahomby zany hoe ady amin'ny kolikoly izany eo aloha voalohany indrindra ny hoe fitofinjon'ny olona rehetra na dia hoe eo ohatrany hoe ny olona avy amin'ny rafitra ambony eto amin'ny firenena fa eo ihany koa ny olom-pirenena tsotra eny fotony rehefa eny amin'ny rivon'ireo rafitra samihafa ny arivon'ireo birao-mpanjakana dia mitovy zo avokoa fa tsy hoe misy ny ambony kokoa dia mahazo privilège kokoa zany amin'izay zavatra izay fa eo ihany koa ny hoe amin'ny firenena anankiray hoe tena ahitana hoe mahomby zany hoe ady amin'ny kolikoly zany miena ny tamin'ny fahantrana inona ny antony misy fandraisany be dia be io hoe resaka hoe fahantrana sy kolikoly io resaka cercle vicieux le izy raha ny firenena anankiray zao hoe tena ambony be resaka fanodikodinam-bolam-panjakana izay karazana kolikoly azo raisina dia tsy misitraka ny resaka hoe volam-panjakana ny fitaovana sy ny olona zany tsy misitraka izay ny olona izay tokony hisitraka azy fa ireo olona efa mpahazo toerana ihany dia eo miaritra le fahantrana le olona amin'izay fotoana izay fa eo ihany koa hoe no fahantrana ihany koa mahatonga le olona manao kolikoly satria mety ambany be ny mety ny resaka fidiram-bola no ohatra ambany dia nefa ny amin'ny toerana anankiray miasa amina toerana anankiray izy ohatra dia mba mameza kely aloha nefa raha tsy izay ianao tsy avelany androso mialatsiana manome ohatra fa indraindray any amin'ireny aéroport ireny misy an'izany dia izay zao olana anankiray fa io zany hoe ny fahombiazany ady amin'ny kolikoly rehefa matoky ihany koa ny rafi-mpanjakana rehetra ny olom-pirenena izay ihany koa dia efa anisany hoe nisy fahombiazana ny ady amin'ny kolikoly efa nisy navotra teo moa ny hoe resaka mahatonga ireny fitsaram-bahoaka ireny dia satria ny olona tsy mahatoky ny fitsarana ireny zao olona anankiray satria hoe fitsarana mety hoe misy any amin'ny toerana sasany ny vokatra ny kolikoly dia afaka fotsiny ny olona izay tena nanao tsy nety dia izany rehetra izany mitako fandraisana andraikitra be dia be fa amin'ny lafiny rehetra na ny mpanapa-kevitra na ny olom-pirenena tsirairay asotra tompoko mahakasika ny fahombiazana moa zany resana azo raisina hoe fahombiazana ny fipetrahan'ny rafitra miady amin'ny kolikoly rehetrarehetra azo raisina hoe fahombiazana ny fisiany lalàna azo raisina hoe fahombiazana ny fisiany paikady pirenena iadina amin'ny kolikoly fa raha mijery amin'ny maha-olo-pirenena nefany raha toaka mbola lafo kokoa ny mandaa kolikoly noho ny manao kolikoly dia hitako hoe tsy mahomby zany le ady atao amin'ny kolikoly ohatrany hoe ONG tolotsoa zao teo nitady vahaolana tsy hanao kolikoly dia roa taona zay vao tafavoaka dia raha ohatra zany tsy voavaza olana zay dia mbola sarotra ny teny hoe mahomby satria mbola leo ary mandovola zany toy izay tsy manao kolikoly satria very tanteraka ny fotoananao ray manontolo very raha hanenjika concours ohatra resiko amina mpianatra fotsiny le izy hanenjika concours aka position militaire izy na aka ina dia le hoe lavo ny kolikoly lavo mandaa kolikoly mahafinaritra be zany le mampita an'le message fa le vokatry le izy mila mihetsika ilay rafitra ny teneniko teo hoe ny fisina rafitra fahombiazana anankiray fa le vokatra azo amin'ireo rafitra ireo zany ino ny tena fahombiazana andrasantsika dia ahoana ny amadiantsika mpitsombadika an'izay hoe raha mankara-panondro mandoa 5000 na 2000 na 5000 dia vita le izy eo eo fa raha tsy manao kolikoly ianao intelo araka ny hirany fayonna zay hoe afaka maray za magnantso anao afaka maray tonga anao ambadiky maray mbola zay ihany valiteny hoe verena indray afaka pitso satria tsy nandovola zay zany manjoan'le tsy manao kolikoly mazoto izahay andaa kolikoly mazoto izahay ampita an'le afatra fa inona ny ataon'le rafitra ao ambadiky satria raha concours zao tsika amin'ny janvier ny concours
itory andro any tsy hanao an'la kolikoly amin'la dossier izay ilaiko dia afaka heritaona nefa vao vita ny ankety. Inona zany zavatra hoe fandraisana fepetra eo no eo ahafahana mahaolana eo no eo ataon'la rafitra mba isy vokany le izy dia mampazoto le mandaa kolikoly. Any zany le anany tiako atongavana hoe ampazoto le izy mampazoto homana le mandaa kolikoly. Fa raha mbola amin'izao zany fijery azy 20 taona teoriana fijery amin'ny maha olom-pirenena dia mbola mora ny manao kolikoly fa lafo ny mandaa kolikoly. Ya hitantaratra amin'izay ngamany raha afaka fehezina le izy hoe misy lafin-javatra telo raha mahakasika an'le kolikoly izay raha isika hoe fihetsika. Misy ny voalohany hoe afaka mahay an'le lalàna mahay an'le vokatra reo olona hoe raha manao azao zany dia izao ny vokany a. Ny faharoa hoe afaka tena afaka tokoa ve misy safidy mazava hoe ty raha mandady izao a. Ary misy lafin-javatra fahatelo hoe mazoto satria marina mihitsy izay raha ohatra ka le ady atao manko hoe mba metra fihetsika dia misy an'io hoe rehefa mbola mora kokoa no manao zavatra anankiray no tsy manao anazy a dia le logika raha atao plus zany dia lasa manao le izy. Dia ka hoe izay no sary-pahombiazana anankiray ngamba no izany hotratrarana amin'ny dingana manaraka hoe avadika indray zany ny rasa hoe lasa sarotra na lafo kokoa le manao kolikoly no tsy manao dia mba hipetraka izay fitoviana izay. Ny ataoko hoe zavatra anankiray koa miverimberina teo hoe ohatrany hoe resaka lalàna sy rafitra fotsiny le ady atao ho antsika tanora namaneto misy ve ataoko hoe andraikitra na toerana afaka raisitsika manoloana n'izay rafitra izay satria araka ny tenenina raha ny teny filambatra moa zany ny ady amin'ny kolikoly dia hoe isika rehetra miaraka no mandresy ny kolikoly fa tsy hoe ny lalàna fotsiny na le rafitra miady amin'ny kolikoly fa rehefa tsy ny rehetrarehetra no manao an'le izy a dia lasa miady rery eo ny olona. Dia mety hoe izay koa ny antony mahakelikely an'le vokatra hatreto hoe inona ny atao zany mba afaka manitatra an'le ady mba tsy ho reo olona nameny lalàna ndraikitra reo fotsiny fa tena hoe ny rehetra no miara-mientana ao anatin'izy. Tena manana andraikitra ny olom-pirenena indrindra ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly. Anisany ho anay ao amin'ny isika ny fametranana hoe izay resaka participation citoyenne zay a amin'ny prise de décision eto amin'ny firenena. Mila ampidirina ao anatin'le cadre na ao anatin'le équation le citoyen sy ny tanora indrindrandrindra ao anatin'ny ty ady amin'ny kolikoly ity satria ny zavatra rehefa tsika malagasy mahalala an'izany mihitsy hoe ny zavatra tsy nirahana tamiko dia contre anao izy misy olona misy zavatra miteny an'izay ary mahatsapa le olona hoe na misy ara le rafitra mipetraka dia niverina foana amin'le resaka hoe na tsy fahalalana na tsy fananana fahatokisana amin'ireo institution reo raha miteny fotsiny zao hoe ka concret hoe raha mitenareo zay miady amin'ny famotsim-bolana ny eo amin'ny samifinina ohatra dia raha manontanytsika ny réaction na olona ery vita ery dia hoe za resaka manam-bola io io ve tsy ho vita fotsiny ihany sy ny sisa izay zavatra izay no mila intégrena an'le olona ao anatin'le ady hoe manana andraikitra koa isika. La responsabilisation an'le olom-pirenena moa efa ela no very ary izahana tokony averiny zay hoe manana andraikitra ianareo mitondra ny anjara birikinareo amin'le ady ataontsika amin'ny kolikoly. Izay engagement citoyen zay ny anisan'ny base ny action anay manokana aloha zany amin'ny cadre général ao anatin'izay ny resaka ady amin'ny kolikoly. Zavatra rehefa inclusif iaraha malala iarahana anao dia fantatsika mivokany hoe mandrosa rehefa avy eo. Raha iverina ohatra ao anatin'ny teny namana priva teo hoe ao anatin'le ady amin'ny kolikoly eo le fomba ametrahantsika an'le problème fa eo koa le fomba hamahantsika anazy. Raha hitantara tsotsotra fotsiny ianareo tamin'ny 4 ans teo mba
nanana fahafahana zany nandeha tamina firenena anankiray any Europe de l'Est izay atao hoe Bulgarie. Europe de l'Est raha malala ny zava-misy any ary hitantsika ny zava-mitranga ankehitriny. Rehefa any Bulgarie hono lazainy zareo fa anisan'ny firenena be kolokolo indrindra ao Europe sady anisan'ny firenena mahantra indrindra ao Europe. Rehefa nijereko misy resaka ady amin'ny kolokolo zay ao amin'ny misy commune ny capitale dia rehefa manao taratasy ao ianao dia ampidiriny zareo ao anatin'ny système mihitsy ilay hoe rehefa teo vita express ny taratasy dia mandoa an'ity ianao. Donc vita adiny ray iny dia mandoa ianao. Misy au lieu zany le vola hivoaka ary ambadika ary dia ampidiriny ao anatin'ny caisse-ny commune. Gestion amin'izay tsy haiko ahoana ny fomba igerena an'ilay izy fa izay zava-misy. Izany hoe le fomba mahatsika an'ilay kolikoly le problème eo ihany fa le approche mihitsy mila ampiana kely. Izay intégration any olom-pirenena zay ao anatin'izay équation zay. Sinon le institution rehetrarehetra sy le lalàna rehetrarehetra resahantsika eto izay efa tsisy mahalala dia lasa tsy hita hoe atao inona izy rehefa avy eo ho an'ny olom-pirenena zany zay le conception sy ny fahitany an'le izy. Dia zay ny anay amin'isika aloha zay hoe engagé eo ny citoyen ao anatin'le izy na via ny firaisamonim-pirenena eo na ny citoyen directement dia engagé hoe ao anatin'le ady amin'ny kolikoly ahafahantsika mahazo résultat mba azo tsapahitanana kokoa. Zafady kasika ny hoe ny andraikitry ny tanora amin'ny ady amin'ny kolikoly eto aloha dia tiako hoe ampahafantarina hoe ny tanora tsy ny ao avy amin'ny firaisamonim-pirenena ihany ny tanora, tsy ny tanora tsy izahay rehetra ihany, tsy isika izay tonga eto ihany fa ny tanora rehetra na ny amin'ny sehatra tsy miankina na ny mpiasam-panjakana na ny endrendrehetra ny anivon'ny fiarahamonina rehetra ireny dia samy tompona andraikitra amin'izany avokoa. Ny fanentanana amin'ny ady amin'ny kolikoly efa mandeha dia iny ilaina mafisina foana fa eo ihany koa ny hoe fasahitsika tanora miteny rehefa misy tranga tsy mety. Indraindray ilay izy sarotra satria mety hoe olona akaiky antsika manao an'ilay kolikoly, mety hoe olona amin'ny fianakaviana na sanatria mpiara-miasa amintsika no manao an'ilay izy. Dia ilay fasahiana izay iny dia efa zava-dehibe fasahiana mijorona dia hoe tsy misy manaraka anao ary eo fa hoe ianao rery dia tsy maty antoka izany ianao satria ny ohatra tsara dia miainga avy amin'ny tsirairay. Fa eo ihany koa ny fiarah-mientana. Misy ohatra olona tena hitantsika hoe tena mijoro, hoe tanora hitantsika mijoro miady amin'ny kolikoly dia tsy avelantsika irery izy. Tsika rehetrarehetra samy mahalala hoe tsy mety ilay kolikoly samy manaiky hoe tokony hiady amin'ilay izy dia mba tena manohana an'ireny olona ireny. Hitantsika mantsy indraindray ilay olona ilay tena mijoro ireny no lasa hiaran'ny fampitahorana, hiara-menace avy eo satria tsy misy miaro izy, mandeha irery izy. Dia ireny tena ilana fanohanana be avy amintsika tsirairay avy. Dia natsidiko farany teo moa hoe teo aloha teo hoe tanora rehetrarehetra tsy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena ihany fa tanora rehetra manerana Madagasikara tompona andraikitra amin'izany. Hitantsika moa hoe inona ny antony mahatonga ilay kolikoly dia satria ohatra anankiray zao hoe ny amin'ny rahantsika izao hoe karakara taratasy dia satria tsy sarotra be ohatra ilay mikarakara taratasy ny amin'ireny birao-mpanjakana ireny misy hoe tsy fahafantarana ny lalàna fa ilay lalàna mihitsy ny sarotra azo dia isika tanora no mila mandray andraikitra mampahafantatra izay amin'ny olona. Tsy voatery hoe ilay ao amin'ilay birao foana akory no andeha hoe andrasantsika anao azy fa na itsika tsirairay avy ary dia afaka mampianatra ny manodidina antsika inona ny tokony atao amin'izany. Tsika izao efa sambatra be misy ny tabajotra tserasera dia mba tsy hanaovana, mba tsy hoe fialam-boly fotsiny ny ampiasana azy fa hifanabeazantsika samitsika. Dia na dia hoe misy ary ireny hoe ampiasaintsika hanaovana fampimezana fa na ireny fampimezana ataontsika anaty tambajotra ireny dia afaka hifanentana hifanabeazana ihany koa. Nkasitraka. Ia, anisany ambety teny voizinay moa zany hoe raha tsy mahavita ny andraikitra ao ianao dia aza manenjika ny hafa tsy mahavita ny andraikiny dia miezaka izahay zany mampahafantatra n'ilay lalàna satria izay ny andraikitra amin'ny fiarahamonim-pirenena, mampahafantatra n'ilay lalàna, mampahafantatra n'ireo rafitra hoe inona avy ny andraikitra ireo rafitra miady amin'ny kolikoly. Dia ohatry ny ahoana ny fomba
atao inavy no tokony soratana raha ohatra ka andeha mihetraka fitoriana amin'izy ireo zay zany ny andraikitra iatreo ihany ny andraikitra amin'ny mahafiarahamonimpirenena tsy afaka misambotra tsy afaka maninina fa zay fifamenoana zay zany satria marina fa fitaovana napetraky ny lalàna ilay rafitra miady amin'ny kolikoly fa anjaran'ny olom-pirenena no mampiasa n'ilay fitaovana dia fifamenoana sy fifampitokisana zany ao anatin'izay mila mazoto ny olona itory fa mila kosa nefa fitokisana omen'ilay rafitra rehefa avy eo dia zay zany no itoizan'ilay inona moa fatokisan'ny sasany sy fahasahiana rehefa avy eo miteraka fahasahiana lay izy raha vao misy fifampitokisana zay eo amin'ilay rafitra sy ny olom-pirenena anisany nafinaritra rehefa nahita tao anatin'ny lalàna hoe afaka manao saisine d'initiative ny Bianco fa tsy fantatra hoe affaire firy aloha zao natao saisine d'initiative moa zany hoe tsy miandry fitoriana ntsony reny zany misy zavatra zany voasoratra anaty lalàna fa hoe ohatrany ahoana ny ampiasan'ilay rafitra n'ilay izy mba hazahoana vokatra eo zany no manahirana amin'ny manentana ny olona mandeha mitory nefa ny mahita n'ilay vokatra rehefa avy eo zany dia indraindray lasa matahotra indray zahay fiarahamonimpirenena nirako olona itory indraindray dia zay zavatra zay zany hoe ahoana ny fisian'ilay fifampitokisana mba hahatonga anay hanao ny andraikitray ka asa koa zay anirako olona anatona anankiray marina fa ny lalàna aloha zany manahirana satria anonyma ihany no fiarovana ho an'ny mpitory ao anatin'ny lalàna ao tsy misy hoe structure anankiray hoe tena hoe iaro mpitory na iaro victime eto amintsika fa anonyma ihany fantatsika nefa fa ny kolikoly dia tsy olona zato na arivo anaty birao fa olona roa na telo zareo anaty birao ka raha mivoaka iny affaire iny tsy maintsy fantany foana hoe izy niaraka tamin'ny tao anaty birao tao fantany foana le olona itory azy nge na anonyme re satria roa zareo tao na telo hoe rairay amin'reto olo reto nitory anazy dia andeha le reprezay rehefa avy eo enjehan'ny lalàna re reprezay fa izy efa miatra ave vao enjehana sa arovana tsy ho tonga amin'ilay olona any zany no andefasako eritreritra kely hoe le reprezay tsy ho tonga amin'ilay olona ny tokony ho arovana dia hoe ahoana ny atao amin'izay fa raha izy efa miatra vao itory indray le olona hoe misy reprezay dia iny mampalahelo zany rehefa avy eo dia miteraka modely ratsy mahatonga ny olona lasa atahotra moatsika amin'izao vanim-potoana miforotra anaty zao zany manahirana ny mivoy sy maniraka ny olona andeha hitory satria ny mitory dia midika hoe maneho hevitra ny maneho hevitra midika hoe inona amin'ny fanehoan-kevitra ohatry ny ahoana ny fanehoan-kevitra lasa misy zavatra azo tenena misy zavatra tsy azo tenenina dia zay zavatra zay nefa tsy zahay fiarahamonim-pirenena no ampianatra ny olona an'izay hoe zao azo tenena na zahay koa raha miforotra anaty koa ne na zahay koa raha matahotra hoe ahita ny fiadanana daholo ve tsika mianakavy le anarana mahafinaritra be fa ny zavatra hita ao tsy zay dia zay zany mba tiako hoe le rafitra sy fifampitokisana izahay fiarahamonim-pirenena miezaka mampita n'ilay lalàna mampita n'ilay hoe andana mitory andana mahatoky an'reto rafitra reto fa mba home toko koa zay hoe azo hitokisana ianareo rafitra ary azon'ireo olon'ireo hitokisana ary matapakahatra ihany koa ao anatin'izay satria eo amin'izay vokatra zay moa ny andohantsika teo le vokatra no amaritana an'le izy indraindray nisy fotoana zao nisy nitoraka ny Bianco raha tsy diso dia tsy haiko hoe mbola any le olona nitoraka ny Bianco tsy vitany Bianco ve nanenjika n'ilay olona rafim-panjakana matanjaka be ohatran'io dia ohatra miteraka fahalemena zany le izy eo mason'ny olona hoe tsy vitany le nanenjika ny olona nitoraka azy dia reny zavatra ireny zany mba ezahana tsy ho isy ohatr' ireny satria na zay ara sahirana ndokandokan'ny Bianco hoe matanjaka be io rafitra io nefa n'le olona nitoraka azy ary tsy voaenjikany dia eo zany no tsara hoe ahoana ny ahatongavantsika amin'le fitokisan'ny olona fifampitokisana ary ny fitokisanay ka azoto izahay aniraka ny olona anantona n'le rafitra ary ampafantatra ny olona rehetrarehetra tokony ho ataony saotra ie misy zavatra anankiroa mivoatra angambany teo ataoko hoe ny fizarana fahalalana satria ataoko fa ny fahalalana tsy mitovy amin'ny vola rehefa mizara ny fahalalana anananao ianao dia tsy menana ianao fa vao mainka mitombony amin'ny fiarahamonina ary misy zavatra ray ataoko hoe mipetraka faharoany ahoana ny hipetrahan'izay fifampitokisana zay mety hoe ny serasera ny lalana anankiray io tsy ny hoe ny serasera miankina be amin'ilay afatra fa ny fomba fampitana ny afatra koa compte double anatin'ilay izy ary eo mety hoe entina amin'izay koa ny resaka fangaraharana
ity adihevitra ity tsy natao anay efatra mianadahy eto ihany fa misy tonga amin'izay fotoana izay tsika misy loha be da be nivingivina ihany teo zay afaka mandray fitenenana isika manatrika mety mety mitondra teny fanitsiana ny diso raha miteny misy hevi-diso mety afaka manampy na hoe manazava bebe kokoa fa aza hoentina mitsiny zahay tanora fa zay somary ohatrohatr'izay zany mivata-batam-piteny fa hoentin'le ny fitiavana fitiavan-tanindrazana no ataoko hoe ray manosika anay dia eo koa mety hoe fa somary reraka ihany zay na dia tanora ary amin'izao zavatra miatra aminay izay atsika no aty efitra ny fitenenana raha misy dia hitondra fanamariana na fanampina fanazavana. Misy ataontsika hoe fifampizarana kely angambany alefa atao anatin'ny efitra mba samy hoe hodiny atsika tsirairay tsy haiko ny fahamarinany sy ny fahadisoany nombanina ny resaka n'izy ity tamin'izay dia izy ny filohan'ny CNIDH teo alohako docteur Mirera Benoro efa tsy miaraka amintsika intsony moa izy zay no lazainy ana tamin'izay hoe inona ohatsy izy ny mampahatra n'ity fireneny ity zaho izy tsy mpahay toe-karena fa olo-tsotra fa ny fahitako ny atao amintsika aho izy dia ny mba fidiram-bola antsika malagasy dia ny abatseranana dia eo ihany koa ny hetra alaina amin'ny mpandraraha sy ny amintsika tsirairay raha tozy izy zany ka misy olona mpandraraha mamoaka entana ohatra izy ao amin'ny serana Tsambony Toamasina tokony andoha ataontsika hoe 5 milliards dia mandeha ny resaka kolikoly dia tsy 5 milliards ny alohany fa 500 millions dia ohatr'izay koa misy orinasa mandoha tokony andoha ohatra hoe 5 milliards koa amin'ny hetra amin'ny asa zay ataony zany sy ny tombontsoa sy ny tombom-barotra azony dia 500 millions koa no alohany zany hoe 4 milliards zany ao zay izy ny vola very amin'ny fanjakana 8 zany sa 9 milliards zany dia zay 9 milliards very zay tokony nanamboarana sekoly tokony nampidirana rano fisotro-mbateo tokony nanamboarana ny lalana dia mamaly amin'le lazainy namantsika ato hoe ny kolikoly mitondra fahantrana dia ny kolikoly no fahavalon'ny fampandrosoana zay ngamba ny teboka anankiray dia ny anankiray faharoa indray hitako hoe miroso amin'izay ihany tsika inona moa zany hoe lazaiko hoe miroso amin'izay tsika eo amin'le resaka hoe digitalisation zay no mahatonga an'le hoe zon'olombelona sy nouvelle technologie raha ohatra zany ka hoe tsy ny olombelona intsony no mijery sy mamaritra an'ireny zavatra ireny dia mandeha ho azy ny ady amin'ny kolikoly ohatra zany ianao hanafatra ianao hoe fiara hanafatra fiara tsy haiko ika farany ianao ohatra Toyota dia raha taloha zany dia misy ny olona mpiasan'ny abatseranana amin'ny teny hoe zao ny tokony alohanao amin'io fa raha mifanaraka tsika isanao dia tsy ity ny alohanao fa ity dia mivoaka aingany io sady mivoaka ataontsika hoe moramora kokoa fa rehefa hoe misy ny argus zay zany ny ajaina hoe io ny argus zao ny fiaranao zao ny vola alohanao dia iny vola iny zay koa ny tombony efa miroso makany amin'izany moa tsika zao hoe guichet unique tsy le olona le mijery an'le entana sy le manao fitsirihana no menany vola fa ary amina sampandrara hafa ry alavitra be ary dia zany zavatra rehetrarehetra zany ohatran'izany koa nisy toerana niasako taloha tsy ho tononiko eto
misy zany tamin'izany karakarazana hoe droanao raisinao isam-bolana dia izy io rehefa raisinao dia ry zareo ao mikesy ao no manao azy hoe vao miditra zany ianao aty amin'ny fandraisana anao hiasa dia hoe ny droanao amin'ity zavatra ity ozy izy dia tadidiko tsara tamin'izay 80,000 ariary ny olona mitovy aminao anefa 150,000 ariary dia ianao zany hoe vahiny tsy mahafantatra ny toe-java-misy dia nataony an'izay ny ianao dia le izy tsy alefany ny comptenao fa omena tanana eo aminazy dia manontany amin'izay izy amin'ny farany hoe ohatrinona moa le nda amin'ny teanao izy satria efa be loatra le olona ataony an'izay mitovy amin'le teo alohako teo mifampiresaka izay 150,000 ariary nomena anahy fa tsy 80,000 ariary dia le dématérialisation zany afahantsika miady amin'ny kolokolo ihany koa hoe iny sorabola fantatra mazava hoe zao dia tonga dia alefa mivantana ary any amin'izay tokony handray anazy zany teboka anankiroa amin'ny hoe ilantsika ny hoe nouvelle technologie amin'ny resaka idivana amin'ny corruption dia miteraka amin'ny fitoviana moa zay dia mandeha ihany koa ny zon'olombelona ty moa zany tsika tatao amin'ny cadre de concertation efa nandinika an'izy ity efatra amin'ny ela ny arahana tamin'ny CSI tamin'izany le hoe projet de loi pour l'accès aux informations à caractère public io moa ny fanehoan-kevitrareo telo mena dateo mitovy amin'izay daholo hoe ny tsy fahafantarana no mahatonga ny olona hanao ny kolikoly raha ohatra ka tsy fantatritsika hoe 5,000 ohatra ny manao taratasy ary amin'ny risam-pandraharaha ry dia hiteny izy hoe tsy izay ny anao an'io fa 10 alina fa tsy omeko reçu ianao dia mandoro alina dia le tsy fahafantarana dia raha ohatra zany ka hoe anisan'ny ady tokony ho ataontsika ny mba hivoahany iny aingana tamin'ny resaka faharaparana tao amin'ny cadre de concertation tao hoe 9 taona zay mety efa tsy 9 taona tsony fa mety efa 12 taona angamba zay ny andrasana an'izy io mbola tsy tafavoaka foana fa ny fanetsehana an'iny zany anisan'ny hoe afahantsika miady amin'ny kolokolo zany moa efa tsy ngamba tsy ovelabelarina ntsony hoe inona ny ifandraisan'ny kolokolo sy ny fisitrahana ny zon'olombelona fa ny zavatra anankiray angamba n'izy ity nisy any niezaka na dia hoe tsy feno arany hoe fandaninan'izay lalàna zay teny antenimera-pirenena sy ny antenemeran-doolona misy an'le hoe ivotoro tsy haiko raha fantatritsika ny ivotoro ao amin'ny ministère ny serasera ohatra hoe raha misy zany taratasy ataontsika ao amin'ny tribunal dia miantso any hoe anao certificat de nationalité dia milaza ry zareo manazava hoe misy affichage ao dia manantona ny porterie ianao dia tsy haiko raha lezany koa inona ny droit fa zany moa zany mbola tsy niantso fa fampahafantarana nyreny tolotra ireny zany afahantsika miady amin'izay kolokolo zay angamba ny mety hoe fifampizarana kely efa ty amina namena fitenenana moa sotra zany zay aloha voalohany sotra faharoa rehefa mandinika ohatr'izao tsika dia mametraka ihany hoe teneniko aloha iza zay ngambany za Rakotoarson Hery Philippe ny anarako ao médiateur de la République anisany nanampy mafy tamin'ny fanamboarana ny tony lalàna isan-karazany amin'ny fametrahana ny araka tamin'ny CSI tamin'izany fotoana zany ny rafitra rehetrarehetra amin'ny ady amin'ny kolokolo satria nenay io mantsy efa elaela ihany dia nenay angamba ny talohan'izy rehetrarehetra eo ny ady amin'ny kolokolo satria 92 ny médiateur de la République nefa nisy mety hoe mbola prémisse le izy tamin'izany fotoana zany faharoa tiako tenena dia zao rehefa miady hevitra ohatr'izao tsika dia matetika ny eritreretintsika dia miaina an-tanan-dehibe daholo tsika dia manana électricité daholo tsika dia manana connexion daholo tsika dia manana ny rafitra rehetra tsika dia nitsariako ny saitsika zany dia tsy an-tanan-dehibe rery ihany ny kolikoly tsy amin'ny toerana misy connexion ihany ny kolikoly tsy amin'ny toerana misy jirama ihany ny kolikoly fa betsaka dia dika zay zany azadinonareo ny arrière pays
zay moa fomba fitenenana azy a rehefa mba manao zavatra ohatr'izao tsika dia miangaviko anareo tanora zany a tadio foana fa misy arrière-pays tsika reny ny ray aman-drenitsika ary matetika moa ny fomba fiteny dia hoe ny 20 isan-jato ihany ny aty amin'ireny toerana misy ny zavatra tsara reny fa ny 20 isan-jato any amin'ny toerana zay tsy misy an'ireny zavatra tsara reny dia zay zany a azadiny foana zay isaka manao zavatra zany a dia tadidina kely eo ihany ny fahatelo manaraka an'izay a ombako manana le ny an'ny président-ny CNIDH teo a amin'le resaka hoe digitalisation dématérialisation sy ny karazany fa rehefa mamonjy fiaonany resam-pirenena ianao a dia tsara ihany mahafantatra fa misy fetra reny zavatra reny satria raha vao maty fotsiny jiro aty amintsika dia ravy iny raha vao mikatso fotsiny ny connexion na mizizo ny ina moa le fomba fitenenany miramma zay moa ny fitenenana azy raha vao miramma fotsiny dia fa vita daholo ny eritreritra rehetrarehetra zay tsara dia tsara petraka eo amin'izay iny a dia hiditra amin'le tena izy amin'izay a misy an'le ataontsika hoe mialatsiny afa atao amin'ny teny vazaka kely ity a fa avadiko teny gasy ihany rehefa avy eo culture de l'immédiateté zay a culture de l'immédiateté dia ny zavatra rehetrarehetra tianao atao maika daholy dia mila valiny eo no eo dia tsy mieritreritra ny hoe misy karazana antanatohatra zay tsy maintsy arahana atongavana amina tanjona anankiray mialatsiny a ny mahatonga an'io a tsy hoe avy aminareo na avy aminay fa ilay fiazakazaky ny fampandrosoana fiazakazaky ny serasera fiazakazaky ny fifandraisana dia ny zavatra rehetrarehetra zany a nareo ihany dia efa mahafantatra azy fa amin'ireny toerana zay mitavana ny tenenako azy mitavana ny fandrosoany reny a dia clique ray a dia mahatafavoaka an'izao fa raha any amin'ny tazona angady ianao a tsy misy clique zany ihany zay a dia io indraindray a alaim-panahy isika mampiana ny eritreritra hoe so dia itsika aty amin'ny tanan-dehibe no mitondra ny dictature moa ny tenenana azy didijadonantsika ho any amin'ireny any amin'ny ambanivohitra reny a ka mitondra ny kolikoly any ambanivohitra satria itsika zatra n'le un seul clic zay moa ny fitenenany azy a mipika anay indray mipika dia mivoaka ny itsy a mivoaka ny roa dia rehefa tonga any amin'ny toerana reny a tsy maintsy misy fotoana iandrasana satria fantatsika fa raha ny statistika dia mbola betsabetsaka ihany tsy mahay mahaky teny sy manoratra eto amintsika eto Madagasikara dia dikan'izay a izay le tsy hoe fanomezantsiny moa fa mahatonga n'le eritreritra hoe ahoana moa zany ny ahafantaran'ny olona anankiray ny lalàna raha ohatra ka mamaky teny sy manoratra aza sarotra aminy zay zany a dia apetraka eo iny hoe ny averina amin'le eritreritiko voalohany hoe ny fahamaikana io fahamaikana io zany a so dia tokony asiana karazana fetra ihany mba tsy hoe ho fahamaikana efa nanao ihany bianco amin'le standard de service moa ny fitenenany azy hoe ity a 20 ora ty 4 ora iry zao samy nanaonao teo ihany fa veliko ndre mandeha aty andreny vohatra ihany iny fa raha vao mivoaka kely eto a dia fa veloma ary tanàna manaraka ataontsika hoe mialatsiny afa tamin'le nanao an'ilay fanadiadiana sy ny famakafakana ary ny étude tamin'izay nanomboka nanao an'le stratégie nationale de lutte contre la corruption tamin'izany fotoana zany a dia nataonay ohatrany hoe 3 niveau le izy dia anankiray a avolenta misy zany a
dia ny anankiray atenatenany le fonctionnaire tsotsotra ary tsy hoe fonctionnaire rery io koa esory anatin'ny eritreritra io e ohatrany hoe ny fonctionnaire rery ihany sy ny mpiasa-panjakana rery ihany manao kolikoly tsy marina zany tompoko ary lasa raiky tapisaka le hoe ny fonctionnaire sy ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao rahampanjakana irery ihany service public no manao kolikoly tsya zay tsya dia misy le antenatenany ary misy ny tena hoe ary amin'ny farany ambany ary dia mbola mizara telo ihany koa io misy avy any ivelany zany hoe le olona no tsy mikasika azy le izy fa lay structure mihitsy no mahatonga an'izay dia misy lay mpiasa mihitsy dia misy ndray koa le olona mihitsy miteny hoe orangamba ataovy io fa tiany ianao zay marina zay zay dia tsy misy zavatra ataontsika aza manao ina ny anaran'ny fomba hitenena anazy aza manao livresque loatra aza manao zavatra misavombona be loatra fa tena zavatra misy no resantsika fa manjary raha vao manao an'izay dia verina amin'ny problema ihany satria misavombona moramora eny tsika dia misavombona eny dia efa rany dia faninao anatiny eo ihany fa le zavatra tena mba hitsy ohatran'le teo iny zao mazava be raha tsy manao kolikoly roa taona vao mahatafavoaka kopy anankiray raha manao kolikoly herinandro na tapabolana nataontsika hoe ray andro aza dia efa mahatafavoaka inona moa zany no mahatonga anatsy anao hitanareo miaratsiny efa mitsangana amin'izay mba hitan'ny sasany inona moa zany no mahatonga anatsy anao aleoko manao dia vetivety dia mivoaka dia ny tena ratsy amin'le izy itsika malagasy tonga amina stade moa ino moa ny tenena zany amin'ny teny gasy hoe misy budget manokana mihitsy atokana anaovana kolikoly satria isaka manao zavatra dia misy kolikoly isaka manao zavatra dia misy kolikoly dia dikan'izay lasa manana budget manokana mihitsy manao kolikoly ray aloha zay ny anankiray faharoa dia hoe ilay tsy manao kolikoly ndray nomena tsiny hoe mba teo ihany ry ihany nako tsy hitako izay nataony za ve mba nahazo plasy ohatran'iny ko maninona tsy amoaka an'izao zao fa raha vasalahy ozy ny fitenenana inona koa iny tsy firy taona teo iny ministra tsy hitako akory fa mandeha tongotra izy rehefa mivoaka teo tsy mba nahazo na 4 elina kely azy tana le zay le fisainana zay koa zany zay le hoe apio le olona mitsangana fa ampina manahoana koa moa satria tsy maintsy fantatra ny mode opératoire moa ny fitenena vazaha azy tsy maintsy fantatra hoe amina fomba ahoana moa no anampiana azy satria andeha anampy ianao dia tapahana ny karamanao dia ina no haninao hainao hoe iny karamanao iny satria anao tsy manao kolikoly iny no haninao ka rehefa tapahana iny karamanao iny satria anao nanampy an'le tatsy dia ina no haninao dia zay le miverina amin'le verina foana amin'ny monsieur privat iny hoe ataovy misy vokany aloha ilay raha atao hoe karazan-drafitra dia zay vao mety le le ady fa raha ohatra ka tsy misy vokany le karazan-drafitra dia tsy mety le ady manohy ihany dia indraindray mampieritreritra le izy talohan'ny 2004 tsy nisy rafitra mikasika ny ady amin'ny kolikoly move tamin'izany fotoana zany ambony be ny tahany fanaovana kolikoly raha miohatra amin'ny amin'izao fotoana zao misy rafitra miady amin'ny fanaovana kolikoly ianareo tanora manaova fikaroana kely dia mba ianareo moa mahay an'izany dia mba ianareo mamaly azy rehefa manana dia izay zany hoe verina amin'le question hoe tena efficace moa zany tena anazy ve lay ady sa tsy efficace zay dia
amaranako azy dia am'izay mijanona amin'izay a dia ny azy zany a mba sosokevitra kely fotsiny hoe le gasy a araka le tenin'ny zokobe anankiray tato fa zokobe izy satria efa be anina dia satria zay le mahavoan'le mpampianatra dia ina moa ny tiako tenena hoe ny fiarahamentana eo ihany fa misy atrany amin'ny kolotsaina mihitsy a no mila jerena koa hoe ahoana ny fomba satria tsy nisy tamintsika io taloha tsy naheno a tamin'ny andro n'andrianam-poinimerina hoe nisy kolikoly tsy naheno a tamin'ny andron-dradama hoe nisy an'izany fa anjaratsika mieritreritra hoe any amin'ny kolotsaina taty oriny io a amin'ilay culture de l'argent satria lasa rona loatra amin'ny hoe ny fananana ny anina marina iny koa aloha azo atao hoe culture atsika taloha ihany le hoe ny vola ny maharangà zay moa ny fitenenana azy taloha fa tsy le zay mila havana tsara rehefa manao an'iny a tsy hoe ny vola maharangà amin'le hoe fieboebona sy fiavonavonana sy fisehosehoana nahatonga ny fitenenana tamin'iny fa le hoe fanaovana didy zay zany a fa diso tanteraka le hoe ny vola ny marangà hanaovana fisehosehoana sy fieboebona sy fa ina moa ty fanaovana zavatra mihoatra ny tokony atao sy ny kara tsy zay nahatonga ny fiteny iny fa nahatonga ny fiteny iny dia hoe ny vola no marangà ny olona rangà atao hoe rangà dia ny olona mahavita didy eo amin'ny fiarahamonina misy azy zay zany le izy ka tapitra eo aloha ny hafa mifarany ambaranako azy dia zao misy eritreritra ratsiratsy zay a misy auteur anankiray zay a niteny azy ity fa tsy ho teneniko daholo le izy fa eritrereto ihany ny atao hoe vertu collective saotra tao saotra betsaka amin'izay anjara brique zay mba afatsika miroso mbola misy adihevitra manaraka mahakasika son'olombelona koa manko dia angamba ny amentsika anjara-pitenena farany aloha retina matsika voalohany rety dia aveo tsika mivadika hifantoka bebe kokoa amin'ny son'olombelona teny foy a no maranantsika azy ny avy aty amiko moa zany amin'ny tanora zokiny dia olo-pirenena misy point anankitelo zao no afaka teneniko zany mahakasika an'ilay zavatra ny fampiresantsika teo a ilay voalohany indrindra ilay resaka hoe le mialatsiny foa amin'ny teny vazava tsy hitako ny andikana azy amin'ny teny gasy hoe approche systémique ao anatin'ilay ady ataontsika avitra ohatran'ny teny monsieur le président tato hoe raha resaka digitalisation sy dématérialisation a za anisan'ny manaiky an'izany marina fa manana ny limitiny izy a fa any au 21e siècle hiditra amin'izany foana isika fa rehefa eo zao ohatra ny exemple le teo hoe manafatra fiara tsika malala tsara fa mividina fiara azo atao hoe raha za zao mividy afaka hoe mahavidy any hafa ny olana rehefa le izy miditra eto amin'le aba maro isan-karazany alaina amin'le izy zay tsy ananako le izy dia eo zany limitin'le izy satria mety hoe tsy karamako tsy mahavita alohan'le izy a dia tonga any amin'le resaka karama ndretsika dia aveo tsika mandeha dia misikotra ry ambany ary tsika dia hitatsika hoe ay misy fakany be dia be ka le problème anakolikoly eto amintsika ary miteraka conséquence be dia be ho an'le firenena eo zany le approche systémique tiako apetraka eo ihany koa le resaka hoe miverina amin'le teo koa hoe Madagasikara tsy ny tanan-dehibe irery ary marina mihitsy zay ao anatin'le hoe approche au niveau local mety misy any fomba fiady amin'ny fomba fiadiana amin'ny kolikoly any le arrière pays resantsika mety tsy azo sika tsaina fa mety afaka mitondra point na solution amin'le problème irahantsika mamarehetrarehetra zany hoe mila jerena ihany koa zay hoe inona ny au niveau local ny fanatao mety misy olona nanana solution tany na nisy commune rurale nanana solution tany fa tsy hitatsika fotsiny dia zay transfert d'information zay koa mila ilaina ao anatin'le ady amin'le kolikoly dia ny fahatelo farany amiko angamba ny tena anisan'ny enjana indrindra amin'ny resaka kolikoly dia la corruption intellectuelle
sy iny ngamba zavatra tsy hitantsika maso iny fa hitantsika mitsofotsofoka any ar-tsaintsika iny a dia iny le manome conséquence folo taona roapolo taona tsika mibaby azy araka n'le lazaina teo hoe le culture na immédiateté zao a zay anisany ngamba hitako hoe corruption intellectuelle enjana be satria mila manao zavatra rapide mila manao zavatra rapide mila zavatra malaky ary lasa norme eto amintsika zay zavatra zay lasa le olona manao araka le teny teo le olona manao ndreny ho izy fa le tsy manao ndreny ohatrany hoe ianao tsy izy ianao a tsy namanay ianao dia zay corruption intellectuelle zay zany mila iadina koa mety tsy fizika le izy fa misy koa le intellectuelle dia zay point telo zay zany ho anay ho anahy manokana no hitako hoe ahafahantsika ihany koa mampandroso an'le ady ataontsika mikolikoly saotra tamin'le faneho-kevitra teo fa diombonako hevitra le izy ary hitako hoe tena marina tsy ho lava be tsony aho fa ny hitako hoe le resaka accès à l'information io fisitrahana vaovao io ny tena anisan'ny zava-dehibe zoan'ny olona tsirairay ary tena marina le hoe tsy ho antsika izay nianatra ihany le izy na ho an'ny olona tsy nahita fianarana ny olona tsy namaky teny sy manoratra ny olona eny ambany ravikazo amin'ny fomba filazantsika azy dia reny mananjo afantatra daholo dia ataoko hoe any amin'ny resaka fiseraserana angamba ny hitako mila amafisina sy hitadiavana paikady manokana mba hoe tena ireo olona rehetra sy kajin'olona rehetra dia mba tsy ho avela fotsiny fa mba tena ho ampidira ao anatin'izay raha hoe ady amin'kolikoly fifanabeazana izay satria na zareo raha tsy mahalala ny dikan'izany kolikoly izany koa mety teny mbola tseny ary izany tsy fantatro tsika tsy mahalala izay any amin'ilay toerana tena hoe zone enclavé reny dia any amin'ny resaka serasera izany mila amafisina bebe kokoa dia manararoatra ihany zany ho an'izay tompona ndraiky mpanjakana manaraka ity fandarana kely fifanankalozana ity amin'ilay resaka loi sur l'accès à l'information hoe mba jereo akaiky hoe efa tapitra ihany ity ny taona tapitra teo ny fifidianana amin'ny taona 4 sy 4 arivo indray vao mety hoe isy fanantenana avy makasika io lalàna io fandaninana io lalàna io fa dia anjarantsika tsirairay no miady amin'izany saotra tompoko amaranako azy ampatsiahy fotsiny hoe efa 20 taona zay anao tombana n'ilay paikady pirenena tsika zany tsy ho ela nanao tombantsika tamin'ilay paikady voalohany dia anisan'ny songadina atao hoe volonté politique tsy volonté citoyen zany hoe tsy ny olo pirenena no tsy mazoto hiady amin'ny kolikoly fa volonté politique no vokatra ilay tombana tamin'ilay paikady taloha dia asa inona indray dia voaka mitombana amin'ity fampiarana n'ilay izy hoe mety ho volonté politique ihany dia hoe ahoana ary ny ahatonga an'izay hoe volonté politique zay ho lasa vahaolana ao anatin'ilay izy fa tsy ho lasa olana satria vahaolana volonté politique ihany fa ny olana zao dia volonté politique ihany dia ahoana ny ampifamadika an'izay zany inona hoe ny olo-pirenena ve no tsy mahabaiko ny olona nomeny fahefana sa ny fahefana nomena azy no be loatra sa inona le izy sa ny firaisankina ny olo-marina no tsy misy maninona ny dahalo afaka miaraka 50 manafika tanàna ray fa maninona ny olo-marina anankiray iny izy iny ny fiadanana ny afarany zay zavatra zay zany mampisaintsaina hoe maninona ny dahalo afaka miaraka 50 manafika tanàna ray maka omby mahay mifanaraka tsara fa maninona tsika zay tapa-kevitra hoe ratsy ny kolikoly ary misy fiantraikany amintsika tsy afaka ny irahina dia atsipy zany zay teny zay hoe eo ihany le volonté politique fa mety tsika le nanome fahefana koa mety tsy mabaiko ny olona nomentsika fahefana dia lasa olana roa any le miatra eto dia lasa mifanometsiny dia zay ny teneniko tary aloha veriko amaranako azy hoe aoka zay navita ny adidiny anentsika ny hafa tsy navita ny adidiny misaotra tompoko mankasitraka anareo telo mianada tsy ahivoko vetivety ilova andriamanantena mpandrindra nasionaly ny fikambanana isika andriamanantena iny azafady dia miantsa andriamanantena mpiandraikitra tetikasa ao anivon'ny ONG Vrary ary miadana priva mpanetsiketsika fiarahamonina sy ny olo-pirenena amin'ny ONG Tolotsoa saotra anareo dia omendalana nareo dia atsotsika ny atsotsika ny andia tanora manaraka dia tanorantsika manaraka i fampizara
bebe kokoa raha vita teo antsika nyresaka ny izay tontolo ny ady amin'ny kolokolo zay a dia fantoka bebe kokoa amin'ny resaka zon'olombelona isika zao a dia atsoko Andriamatoa Andrianina Ramanatoanina lasaina hoe rany izay tonia ao anivon'ny ONG ODIMA zay ONG mijery manokana izay zon'olombelona zay eto Madagasikara i Ramatokely Ontiana Ramanantseheny mpanao gazety mianatra resaka serasera ifampizara miaraka amintsika koa izy mahakasika an'izay ary ny namantsika fahatelo dia itoavina Rafamezantsoa antsoina hoe Ramojasy izay tanora mihetsiketsika ihany koa mivoy ny panafrikanisme mpanao rapy misy dibana rapy fofoka koa tato ary manakambara izy reto termianata reto mahakasika an'izay zon'olombelona zay raha ny eto Madagasikara manokana tonga dia atontsika fanatahaka ny rafitra ny adevitra voalohany teo ihany voalohany angambany dia ifampizary isika ahoana ny ataoko hoe fifaneraseranareo na ny fahazoanareo an'ilay lohahevitra na zon'olombelona mety teny rehefa eto Madagasikara eto raha mijery vaovao dia zon'olombelona zany zavatra fanivelany dia asa hoe ny olombelona zany mihitsy ve nafarana fa tsisy olombelona eto Madagasikara dia manahoana ny fahazahoanao any izay zon'olombelona zay inona ny mahazava-dehibe an'izay amin'izao fiarahamonina sy ny firenena misy antsika izao ary indrindra izao vanim-potoana izay lalovantsika amin'izao rany ya voalohantena angambany dia ilaza hoe tsy avy any ivelany velively ny zon'olombelona marina fa hoe misy ny fanambara iraisam-pirenena izay mametraka natao hoe zon'olombelona maneran-tany fatatsika fa 5-7 taona izy amin'izao fa raha jerena ny atao hoe zon'olombelona amin'ny akabeany dia voalohany na teraka tetỳ Afrika io zavatra eo tamin'ny charte de Mandé tamin'ny 1236 no nisy an'izay hoe constitution voalohany zay entina hiaro sy mametraka natao hoe zon'olombelona manako ihany koa ny atao hoe zon'olombelona eo anivon'ny soatoavana malagasy rehefa miresaka isika hoe manana ny asina ny olombelona tsirairay dia midika zany misy takiny zay eo ambadika an'izay dia fananjana ny asina maha olona io fananjana ny ainany olona anankiray dia any dia efa fototra iaingana atao hoe zon'olombelona ny zon'olombelona moa dia fatatsika fa lazaina fa hoe zo fototra zany eo anivon'ny fiarahamonina anankiray dia inona ny zavatra azon'olona atao inona no tsy tokony hiatra aminazy ary inona no tsy maintsy ananany mba ahafahany miaina amin'ny fomba tsotra indrindra ary indrindra koa mba ho voahaja zay asina maha olona ananan'izay sorapetsaka ionty faly miarabantsika rehetra aloha dia misaotra betsaka tamin'ny fanasana raha ny amaliko an'ilay fantanina teo raha ny anampiko ny fantanen'ilay namako teo le izy aloha zany le hoe avy any ivelany ozy izy ianao teo fiheveran'ny olona izy fiheveran'ny olona le izy aloha zany le resaka zon'olombelona aloha zany concept anankiray zany hoe efa nisy endrika ataoko hoe zon'olombelona nisy teo alohan'ity concept na zon'olombelona misy atsika amin'izao ty dia samy hafa foana zany le zon'olombelona tamin'izany tany amin'ny toerana hafa tany tsy resaka histoire be moa zany tsika eto fa resadresaka hafa mihitsy zany le zon'olombelona tamin'izany ohatra ny hoe fantatra tonga saina zany zareo hoe ilaina le zon'olombelona fa mbola vondron'olona kely misitraka an'le izy dia avy eo nivoatra araka ny zava-nisy foana le izy dia nisy karazana zon'olombelona foana zany nivoatra araka ny zava-nisy teny dia avy eo moa zany napetraka ty zon'olombelona iainantsika amin'izao ty hoe zon'olombelona hoe ny olon-drehetra niza na viaizana ohatrany ahoana firehan-tsainy dia mitovy ny zony dia io zany ny fanarahana farany hatreto dia mampanontany tena fotsiny hoe ohatrany ahoana zany zao mety hoe misy concept na zon'olombelona hafa veto Madagasikara satria hoe nisy zany zon'olombelona niraisana fa ny arakaraka ny toerana zany mety hoe hafa mihitsy ny fiheverana an'ilay zon'olombelona eto Madagasikara
le fantanina faharoa teo moa hoe manahoana izy ny eto Madagasikara ahoana ny amaritanao anazy raha ho anao manokana efa zay hoe le izy aloha zany concept dia koa zany hoe rehefa mihirahira an'le izy tsika dia tsara ampahafantarina ny olona foana hoe nisy antony na tonga n'le izy ny forona moa zany tenenina zany tsy miforona fa ny ainga zany hoe nisy fahatongavan-tsainan'olombelona zany tao hoe ilaina le izy ny olon-drehetra mila misitraka an'le izy dia matoa zany mbola tsy tonga amin'izany amin'izao dia mety hoe concept hafa misy aloha ny hatreto eto Madagasikara fa hite moa tsika hoe misitraka an'izony daholo ny olombelona eny mbola malo fantanina hafa moa zany rehefa efa tsy te tonga dia anidatra amin'izay faly miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ity efitrano ity very kely angamba ny fampahafantarana ny tenako ataovina raha fanomezatsoa araka le voalaza teo hoe mpanao rapy fa eto koa za mety tsy amin'izay toerana zay hoe mampanao rapy fa ataoko hoe tanora anankiray activiste no sady ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ihany koa no andraisako fitenenana mazava ho azy ny zon'olombelona aloha voalohany indrindra tsisy hoe zon'ny olona ao Eropa fotsiny na hoe zon'olombelona natokana ho an'ny olona ao Azia fa hoe arak'izay hoe zon'olombelona dia ho an'ny olona rehetrarehetra maneran-tany le izy dia araky ny lazain'ny namako rahany teo hoe efa 570 taona zay 1948 770 no kalazaina zany ny atao hoe daty anankiray fahananana marika tenenana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fanarana mahakasika ny zon'olombelona eo zany hoe ho atsika aty amin'ny continent africaine ho atsika eto Madagasikara ho an'ny tany andalam-pandrosoana mihitsy ary ny tena mahazo tombony ao anatin'izay hoe resaka zon'olombelona zay satria raha mijery ny tantara fotsiny tsika tamin'ny 770 ny tolo anisan'ny nisy tolom-panafana be tao anatin'ny atao hoe fanjanahantany dia ny zon'olombelona nefa anisany zavatra anankiray ngeza be sy mafonja nafahana ny ady sy ny ala tao anatin'ny hoe fanjanahantany raha mamaky ny ndiatsoratra ato moa tsika ao anatin'ny article zany dia hoe miala ao anatin'ny fanandivozana na hoe ny esclavage zany hoe tena zavatra ngeza be sy zava-dehibe ny zon'olombelona fa mafisy fotsiny le nitenen'ny ny anabaviko tato hoe ny olana angamba dia le hoe fampiarana anazy eo amin'le firenena anankiray misy mba tsy hafana miteny hoe misy amintsika malagasy mihitsy aza no lasa manana heritreritra hoe le zon'olombelona ary sao dia fanomezana vahana ny tandrefana latsika fa somary mahitsy hoe fanomezana vahana ny tany efa mandroso le zon'olombelona dia ho ampiarina arak'izay mampety an'izy ireo nefa mifanohatra amin'izay noho izy hoe ahafahana manome asina ny olombelona tsirairay avy miaina eto ambonin'ity tany ity zay voalohany afaharoa koa ahafahana mampiatra ny rariny sy ny nitsiny eo amin'ny resaka hoe fiarahana miaina eo amin'ny samy olombelona misaotra sodabetsaka voalaza teny ampanomboana teo hoe misy karazana foto-kevitra fototra manodidina zay resaka zon'olombelona zay dia ao anatiny ny asany maha-olona ny fandraisana anjara ny sisiny fanavakavahana na ny areo koa ny resaka atao hoe fangaraharana sy tambenanikotra raha ny fijerinareo manokana mipetraka foana zay hoe lizo tsy zavatra tonga dia azo fa matetika izy io na fitaky na edivana mihitsy dia inona ny fahitana zany inona reo tena hoe fanamby lehibe amin'izay atao hoe ady ho an'ny zon'olombelona na ny fitakiana zon'olombelona zay raha ho atsika eny misehatra zay antseherantsika tsirairay avy raha mipetraka amintsika hoe na fanamby angamy dia alohan'ny andehanana amin'izay dia tsiko zaraina kely hoe inona ary aloha le teny lazaina fa hoe zon'olombelona zay vao hitsaka izy ty dia fanjiniana ny ainga voalohany tamin'ny analyse na document maromaro isa-taona dia misy tatitra avoaka ny Amnesty International momba ny
zava-misy momba ny zon'olombelona manerina ny maneran-tany anisan'izany Madagasikara. Tafitran'izany koa misy tatitra avoakany eo anivon'ny fanjakana Amerikanina ao anatin'ny atao hoe AGOA, satria Madagasikara dia anisan'ny firenena misitraka ny atao hoe AGOA ka manana didy amin'ny fanajariana ny zon'olombelona. Ary farany dia misy ny atao hoe examen périodique universel na tsy haiko moa ny fanaovana traduction izay amin'ny teny gasy fa ialako tsiny. Examen périodique universel izay mandeha isaky ny efa taona izay andehantsika amin'ny heritaona mois de janvier eo. Ity analyse ity dia nanomboka tamin'ny taona 13 izany hoe amin'ny fiandohany no azo lazaina hoe république fahefatra. Ny zavatra hita ao anatin'io dia anankitelo lehibe. Voalohany aloha eo anivon'ny fahafahana miteny na liberté d'expression. Dia mifantoka kokoa izy io any amin'ny atao hoe militant na mpikatroka ho an'ny zon'olombelona voalohany, izay hita fa nisy tao anatin'izay taona zay, tao anatin'izay tatitra be dia be izay fa nisy foana ny famoretana sy fikasihana ataontsika hoe fanitsakisahana ireo zo ireo fanasakanana azy hanao an'izay asa fitaterana sy fanajariana izay zon'olombelona izay. Tafiditra tao anatin'izay koa ny resaka hoe mpanao gazety, hita tao anatin'izay tao anatin'ity république fahefatra ity fa mbola be dia be ary maro dia maro ny tranga famoretana sy fanakanana ny asa mpanaovana gazety eto Madagasikara. Ary farany dia eo anivon'ny manifestation, izany hoe zo idina an-dalabe, hita teo ihany koa fa be dia be ny fanasakanana n'izay zavatra izay. Mankany amin'ny point faharoa dia hoe eo anivon'ny fitandrona ny filaminana no anisan'ny fanisakisahana ny zon'olombelona mitamberina dia mitamberina foana anatin'ireo rapport na tatitra izay niteneniko ireo. Raha tsy teny fotsiny tamin'ny 2013 nisan'ny ka ny Michel Rahavana sy mpitondra takosia anankiray izay hoe atao hoe bota. Anisan'ny olona voavono izy ireo tao anatin'ny asa ny fitandrona ny filaminana. Be dia be ihany koa ny kiana azo ohatra amin'ny fanantanterahana ny ady atao amin'ny dahalo izay tsy manaja ny lalàna velona eto amintsika. Ary tsy teny ny zavatra hitantsika tamin'ity taona ity ahafahantsika milaza hoe lasa hery famoretana ny hery fitandrona filaminana. Hiteny fotsiny ohatra hoe tanora anankiray tratrantsary voadaroka, tsy hay hoe naninona fa voadaroka tsotro izao. Misy ihany koa hitantsika tamin'ny collectif des 11 candidats teo nitodika tamin'ny olo-pirenena tsy mandadiarina ny vavan'ny basy. Ary farany angambany ao anatin'izay fanitsakisahana zon'olombelona be dia be izay dia ny fanomezan-tsehatra ny tanora. Tao anatin'ny tanteraka ny atao hoe consultation nationale de la jeunesse ny ministère de la jeunesse teo niarahana tamin'ny UNICEF. Fantatra ankehitriny fa 7.3 isanjaton'ny tanora tsy manana 7.3 isanjaton'ny tanora ihany no manana sehatra ahafahany miteny sy maneho hevitra manoloana n'izay zoana. Mitentsika teo hoe ny tanora no avin'ny firenena. Everiko fa efa diso izay angambany ny tanora ny ankehitriny ny firenena. Rehefa miteny isika hoe 9 isanjaton'ny tanora eto Madagasikara, 9 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa, dia tsy afaka miteny intsony isika hoe fa ho avy fa efa ankehitriny. Izay zao dia anisan'ny fanitsakitsahana hita, dia satria ilay izy fanitsakitsahana dia tonga fanamby ilay izy avy eo. Io ny zava-misy ireo zany no tokony atao, ireo zany tokony ataontsika hoe jerena manokana. Efa niteniny heviny moa zany izy teo efa ikikiko daholo izay teneninao izay, fa raha ny hevitro manokana indray hoe araka ny teniny Andriamatoa taty teo hoe alonga amintsika tsy haniditsidina hoe eto Madagasikara tsika dia ny tiako tenenina voalohany zany hoe Madagasikara dia firenena mahantra ozy tsika izay. Dia nefany ataontsika hoe ny araka ny Banque mondiale zany dia 80% malagasy dia mahantra avokoa. Dia ny fahantrana nefa, ny fahantrana zany dia efa endrika fanisakitsahana zon'olombelona anankiray hita. Ny fahantrana zany amiko manokana ny fahantrana tena hoe tsy importance ngamba fa urgent satria
rehefa mahantra ny olo anankiray a dia isan'ny zoresana moa zany zao hoe droit à une vie stable situation aono zany tenenina zany la dignité sotro zany zany zavatra rehetra famendrehana ny olona zany rehefa mahantra eny alao tonga dia asisika ohatra anankiray hoe ny accès au service de base zay aloha zany anankiray hoe ny firisanjato malagasy a no misitraka an'izany eto Madagasikara resaka service de base zaloha zany a hoe mbesika zay zany resaka fahantrana teo aloha tsingatsinganiko moa zany sa tonga dia tirako hoe le service de base teo zany a hoe litsika moa zany resaka foana hoe efa misy ny fotodrafitrasa ny fotodrafitrasa tsara tena tsara ny fanana initiative manao an'le fotodrafitrasa ary tena isaorana lehibe fitondram-panjakana fa ny firisanjato malagasy amin'izao no afaka misitraka an'ireny ohatra hoe tentsika hoe ny le resaka anteneniko teo hoe service de base ray dia ny resaka droits fondamentaux ohatra ny hoe ny firisanjato malagasy ny afaka misitraka an'izao isakafo firisanjato malagasy ny manana afaka misitraka nizo iresaka fitafy anana trano isitraka fahasalamana mitsangana eo ny fotodrafitrasa ny hôpitaly fa firisanjato malagasy manana moyen isitraka fahasalamana ao amin'le hôpitaly dia eo koa hoe de qualité ve le sakafo ano tsika koa moa zany misy fotoana le ohatry ny hoe mizarazara sakafo kely eny dia amin'izao koa moa zany droit humain ohatry ny hoe raisina ohatry ny hoe cadeau ohatry ny hoe le droit humain droit hoe zoanao le izy tokony misitraka le izy ianao dia nefa le izy ohatry ny hoe ty le izy ty dia misaotra-petsaka tompoko ohatr'izay zany le izy amin'izao ohatr'izay zany zao le situation eto Madagasikara tena hoe ohatr'izay dia akoatr'izay tiako izy akoatry ny fahantrana zay tena hoe voalohan-daharana amiko manokana dia ny resaka herisetra ny herisetra zay tena hoe mifanohatra amin'ny resaka zon'olombelona eto Madagasikara moa zany tena mbola isan'ny tena hiarany herisetra ny personne vulnérable ny olona marefo ohatry ny hoe ny vehivavy ny ankizy amin'izao moa zany tena hoe mbola hoe tsy amaha-vehivavy anahy moa zany tena koa tsy amaha-vehivavy anahy ny tenenako eto fa amaha-olombelona anahy satria izay koa mantsy rehefa miresaka droit des femmes dia tsara ampatsahivina foana hoe aloha amaha-vehivavy anao dia olombelona ianao tsy hoe ny vehivavy izy dia hoe tokony hisitraka le izy fa amaha-olombelona anazy dia tokony hisitraka ny zony izy dia eo moa zany hoe karazana herisetra amin'izao moa zany efa betsaka ny tena betsaka be mihitsy eto Madagasikara ny resaka fanolanana ny ankizy vavy sy ny ankizy vavy sy ny vehivavy moa zany ny ankizy vavy lehibe sy ny vehivavy ny ankizy vavy kely tena isan'ny miaran'izany ary hodina tsy hita le izy noho ny kolontsaina moa zany dia hodina tsy hita le izy ve sa hoe tsy haiko isan'ny tena manapitrotraka an'izany koa moa zany fiarahamonina ny rafitra rehetra iny fa lava resaka be fa koatr'izay moa zany dia izay hoe heriserizay dia le fahatelo farantiako resana koa moa zany eo amin'le resaka liberté d'expression ny mpanao gazety sy ny olom-pirenena tsiraray avy moa zany dia tena isan'ny hoe hiaran'izay koa hoe ianao zany rehefa maneho hevitra kely anankiray dia tonga dia matahotra ino moa le fitentsika anazy hoe inana gagazo dia ohatry ny hoe rehefa maneho hevitra ianao zany dia mieritreritra foana hoe matahotra ianao rehefa tsy mitovy hevitra amina vondron'olona manam-pahefana ianao dia raisina ohatry ny hoe tsy haiko hoe tsy mananjony teny ve zany ianao ohatra fa mananjo daholo ny olona rehetra ary isan'ny zo zay lefa izy teo hoe ny olombelona rehetra niza na aviaza na inona firehatsainy na tia manga ianao ohatra dia za tia mena dia mananjo ianao ny tia mena mananjo hoe tia manga tsy resaka politika ndresaka eto fa resaka izay moa zany lokoloko hitako eto dia hoe zay zany hoe zay hoe liberté d'expression zay sy hoe liberté hoe manana choix zany ianao dia koa moa zany tsika vao ny ala fifidianana dia hoe le hoe zoana tsafidy
eny tsy tiako hidirana lalina zay fa meko anazy ny fitenena fa lava resaka be a za ndray te hametra-panontaniana amintsika rehetra afaka mamaly any an-tsaina fotsiny tsika mety hoe eo amin'ny 2 minitra fotsiny hoe tamin'ny 1970 a no nisoniavina eo atao hoe fifanarahana ray mahakasika ny zon'olombelona eo 5 taona teoriana tsika zao a dia fa maninona le izy mbola ozy mantsy ianao atao hoe ady le izy ady mila miady amin'ilay zon'olombelona le zon'olombelona ve tena ady sa tokony zavatra mandeha amin'ny tokony ho izy zany amin'ny maha-olombelona hoe raha olona manatsofina manana saina manana maso mahita manana fahatsapana dia tsy tokony mandeha araka ny tokony ho izy hoe zany hoe raha misy zaza eo a tokony hianatra io zaza io raha misy olombelona tsirairay eo a afaka maneho hevitra amin'ny kalalahana izy raha misy ataoko hoe raha misy zavatra raha maha-olombelona nge zavatra tsy mety zany herisetra zany fa maninona ny mbola hidivana hoe ndao hiady amin'ny herisetra fa maninona ny tsy ny olona tsirairay mahatsapa-teny hoe zavatra tsy mety mametra-panontaniana zany tsika tsirairay avy a mamaly any an-tsaina ny daholo hoe fa maninona le izy zany raha ny tokony ho izy ny zon'olombelona tsy tokony ho ady hoe tsy tokony hidivana akory ary raha ny tokony ho izy fa zavatra efa fifanarahany iraisam-pirenena io ary zavatra amin'ny maha-olombelona tokony mandeha araka ny tokony ho izy ataoko hoe le daty namariana anazy fotsiny zany le tamin'ny 1948 mety hoe dingana anankiray nafahana namaritra hoe inona tokoa le fifanarahana ahafahana miara-mivelona eo amin'ny samy olona dingana fotsiny iny fa ny olombelona tsirairay avy raha manana saina osika izay hoe manam-panahy manana fo miaina dia tokony tsy ady ntsony tsy logika zany hoe ady ny zon'olombelona hoe hidivana fa zavatra tokony mandeha ho azy zany amin'ny maha-olombelona atsika dia inona ary ny antony hoe mbola hidivana le izy satria eto zany tsika hoe hiady ho an'ny zon'olombelona mataontsika miady a dia misy ambaratonga manao be marenina ao misy olona tsy te halala ao misy olona mialatsiny mahitsy le fiteniko ve mety hoe tsy manam-panahy tsy mana-tsaina ao manao an'izay didohany fotsiny a eto amin'ity fiainany ity dia ao anatin'le hodidina misy atsika amin'izao koa moa zany amin'ny hoe tany andalam-pandrosoana dia tsy lavina fa atsika tena mbola ao anatin'le hoe dingana makany amin'ny atao hoe industrialisation hoe fa ao anatin'izao moa zany hoe miendrika azo asa ny olona tsirairay avy fa amin'ny lafiny indray nefa lasa miazakazaka be loatra amin'ny resaka vola ny olombelona dia tsy mahafantatra tsony hoe ny olombelona nge arena noho ny vola sy ny zavatra materiel dia ao anatin'izany tsy fanajana le zon'olombelona misy misaotra misaotra betsaka misy zavatra ataoko hoe FDP anankiroa ngamba ny afaka tsoahana amin'izay faneho-kevitra voalohany izay a dia marina be le ny tenen'ny miora teo nitiana safady toko hoe le zon'olombelona tonga dia mipetraka rehefa hita hoe olombelona ianao izay ny raisantsika rehetrarehetra tsy jerena firenena io tsy jerena lokonoditra tsy jerena saranga mpiaramonina tsy jerena ina fa mipetraka izay amin'ny maha-olombelona ary izay le izy hoe tsy zavatra omeny io a fa zavatra anananao rehefa olombelona fotsiny ianao ny faharoa eo indrintsika izao hoe mipetraka fifanarahana eny ihany fa maninona no ohatrany hoe raha zavatra resantsika rehetra teo a somary ataoko hoe ratsy ve zany ny fisitrahana zay zo zay raha ny atao amintsika mety ho maro karazana no antony mahatonga an'izay satria indray zao misy olona tena miadevitra mihitsy hoe zao tsarangany olombelona zao ny manana zo fa rety saranga reto tsy manana nefa ny amin'ny hoe izay olombelona zay tonga dia mipetraka izy fa maninona no ataoko hoe sarotra no fametrahana an'izay fijery zay hoe isika rehetra ny olombelona isika rehetra mitovy a ary tsy tokony edikevitra tsony raha tsy atao hoe ady ary le izy hoe tokony hisitraka an'izao dia efa maninona no mbola sarotra be mametraka an'izay sarotra le fanontaniana voalohany angamba zany no tenenina voalohany hoe maninona zany a amin'izao a misy a olo-pirenena amintsika tsirairay avy eo a mandaha ny fanazariana ny zon'olombelona eto amin'ny fiarahamonina malagasy
voalohany angamba anono dia le hoe ny fomba namaritana sy ampahafantarana ny zon'olombelona anisan'ny olana voalohany anankiray dia io fomba filazana anazy io hoe ny zon'olombelona dia noentina ny zon'olombelona dia noentina avy any ivelana ka napetraka teto atoerana averiny ihany tsy marina zavatra izay ny zon'olombelona dia mitsiry eo anivona tany anankiray eo anivona fiarahamonina anankiray rehefa mahavita mametraka io fiarahamonina io hoe olombelona io anankiray io olombelona koa ao samy manana ny asany isika hifanaja isika hiara-iaina isika faharoa manaraka an'izay ny olana mahatonga an'ilay izy dia hoe dia le famaritana ny fivoarana rehefa mipetraka ny zon'olombelona rehefa mipetraka ny zon'olombelona dia misy manko natao hoe fahafahana ao anaty io toerana anankiray io dia misy fahafahana tsy akeny ny sasany sotro izao ohatra hoe teny fotsiny hoe fahafahanao miasa na misitraka karama araky ny tokony ho izy dia manisakisaka ny tombontsoan'ny olo-tokana ananana vola bebe kokoa dikan'izany dia hoe ao anivon'ny fiarahamonina anankiray misy olo vitsy na ny fiarahamonina io tsy mitsinjo ny tombontsoa iombolana fa tombontsoa ny tenany manokana dia anisan'ny zavatra tokony hiverenantsika malagasy zay zavatra izay satria tadidiko tsara mihitsy tamin'ny mbola première sa troisième iny lesona voalohany natao dia ny resaka herim-pamokarana fototra ny asa iombonana izany hoe nivon'ny fiarahamonina malagasy dia nisan'izay fomba fisainana izay hoe ny zavatra dia iombonana ny zavatsoa dia iombonana ny rano ny tany ny sakafo ny trano ny rivotra ny zavadrehetra dia iombonana ka tokony hisitraka an'izay daholo ny olona manam-panahy rehetra raha ny hevitra manokana indray hoe maninona le izy no mbola hoe sarotra zany sa hoe mbola hoe ratsy izy ianao teo mety Madagasikara le mbola hoe mbola tsy tafiditra sa reto Madagasikara zany le izy mbola tsy miatra zany le zon'olombelona raha ny hevitra manokana indray dia le hoe le niteneniko teo hoe concept le izy dia le fondement le concept mihitsy ohatrany hoe adinodino ohatrany hoe fananinona moa zany nasiana an'izany ohatrany hoe eritrereto kely aloha hoe fa maninona marina moa zany ratsy asiana an'izany dia ohatrany ahoana efa maninona moa zany nidika an'izany manao hoe ratsy asiana an'izany dia tsika dia mieritreritra hoe zao avy ny antony nanasiana le izy satria hoe nisy fotoana tamin'izany hoe nisy élément déclencheur be dia be zany nahatonga ny olombelona ny roso hoe tena tsy mety intsony ty fa tena aleo apetraka zany izay olombelona izay hoe mitovy daholo ny olona rehetrarehetra dia zay aloha zany rehefa mihirahira an'le izy tsika zay koa nisany antony anankiray diso hirahiraina be loatra le izy dia tena hoe tsy ampy ny sensibilisation nefa teteny koa hoe be loatra le fihirahirana dia ohatrany hoe miendanja le izy a force hirahiraina foana dia ohatrany hoe lasa ohatrany hoe miendanja le izy satria ohatrany hoe hirahiraina dia ohatrany hoe lasa zavatra ohatrany hoe misy sentirana hoe tena efa lancé be izy zany dia tena efa ohatrany hoe zay hoe fahatsapany saiko dia ny ankoatr'izay zay hoe resaka hoe hirahiraina be loatra dia le hoe adino mihitsy le rehefa mihirahirana le izy tsika dia tsy hirahiraintsika le fondement le izy dia ny ankoatr'izay koa le resaka kolotsaina isan'ny eto Madagasikara koa ny fisitrahana zo moa zany samy sarotsarotra arakaraka le toerana mampiditra an'le izy fa ny eto Madagasikara aloha zany raha fahitako anazy manokana ohatrany hoe ny resaka kolotsaina hoe rehefa ohatra hoe resaka herisetra ohatra zao iny moa zany tena akaiky anakaiky hoe resaka herisetra atao amin'ny vehivavy ohatra dia efa kolotsaina hoe eo zany le hoe misy hoe ambony sy ambany dia ianao rehefa mieritreritra hoe ambany ho ianao eto dia ohatrany hoe incité zany ianao ohatrany hoe moramora aminao kokoa no mieritreritra mandry ny sainao sa tsy haiko manao an'le herisetra satria hoe ambanimbany fa azonao an'le olana tsy haiko eo koa ohatrany hoe ankizy dia fieritreretana koa hoe ankizy dia lehibe dia ohatrany hoe manana afaka mamonomono an'ity ankizy ty na tsy haiko ohatr'izay dia kolotsaina zany tena mbola isan'ny sakana lehibe koa amin'izay amiko manokana
fa io moa zany tsy hoe sakana dia hoe sakana mijanona sakana io hoe zay ny kolontsaina malagasy dia zay zany dia eto zany tsika fa le izy ohatrany hoe rehefa miresaka tsika zany afaka miresaka éducation e ohatrany hoe le resahana resaka corruption teo zao te hiteny be ato teo hoe fa teo moa zany le resaka culture le devenu média sy ohatr'izany teo fa io koa zany hoe éducation e hoe rehefa misy anjarandraikitra na rafitra tsy teteny hoe izy misy anjarandraikitra na marina hoe affaire de tous le izy a fa misy kosa hoe pouvoir mihitsy ny afaka manao zavatra anankiray fa tsy hoe eo zao le responsabilisation hoe afaka manao c'est beau à entendre fa tsy vita moramora ohatr'izany le izy dia misy tena hoe rafitra mihitsy ny afaka manao zavatra anankiray dia eo koa le hoe resaka le teneniko teo hoe pauvreté hoe fa maninona moa zany mbola ino moa zany pauvreté hoe violation na droit humain dia le izy zany a tsika moa zany hoe ny azony tena betsaka ataoko tsika eto Madagasikara resaka sensibilisation dia ampahafantaritsika hoe zao ny soanao dia fantany ary le izy dia inona nefa ny azony atao hoe zao ny zoany zany dia izy nefany a mananzo hisakafo ianao ok dia ohatr'izay le izy hoe tena misy engagement ny fanjakana ihany koa am'le izy a misy satria izay koa moa zany le izy ao anatin'le pacte hoe misy a le hoe tena hoe anjarandraikitra ny fanjakana no garantir le izy ho an'le olona ao firenena misy zany dia isany hoe mila izy zany affaire de tous fa misy koa zany hoe rafitra afaka tokony hanao zavatra dia zay satria misy zany zavatra ohatran'le antsika hoe izy moa le tena le izy tao amin'ilay corruption hoe tena hoe misy kosa zavatra tena le hoe le fiarahamonim-pirenena hoe zao ihany no pouvoir amin'ny fiarahamonim-pirenena zao ihany no pouvoir anao citoyen zao ihany misy zany a le hoe pouvoir ny afaka manao an'le izy a misy koa le enti-manana misy hoe raha ohatra hoe anao manana tahiry-bola afaka manao an'izay a dia manina le izy ny ilika any amin'ny olo-kafa ohatra resaka éducation ohatra dia zay eny zay moa zany tiako tenena koa le resaka éducation teo zany tena mila mafisina fa maninona ny zololombelona no sarotra ampiarina eto Madagasikara eto amin'ny firenena ny maliko an'izay voalohany indrindra raha mandinika tsy voatery makany Betioky Atsimo fa na mivoaka kely etsy amin'ny 20 metatra etsy ara dia anao andao anandrantsika anao micro trottoir dia anontany andreo olona ireo mba mameza article anankiray ao anatin'le 30 article ana zon'olombelona satria ry 30 ireo zoanao daholo ireo dia anandrana anao sondage sika hoe firy isan-jaton'ireo olona ireo no amaly tsisy raharahiana izany fa zay mbola mitady vola ohatra zany hoe tiako atongavana zany a dia eo amin'le lafiny hoe fanabeazana ny olo-pirenena sy hoe fahatongavan-tsaina ny olo-pirenena mihitsy hoe ianao nge manana zo e tsy raintsika fotsiny eo amin'le mijanona eo amin'le loha hevitra le zay zon'olombelona fa hidirana lalindalina kokoa hoe ahoana ny afahana mampiditra sy mampiraikitra ao an-tsain'ny olo-pirenena tsirairay avy reheto daholo ny zoanao a dia ataovy tsenjery dia tadidio satria rehefa mahafantatra ny zony ny olo-pirenena tsirairay avy tenengany hoe tsy voatery makany alavitra sika efa naheto akaiky eto ary amin'ny malagasy zany rehefa mahafantatra ny zony rehefa fantatra hoe inona daholo ny zonao a dia tsy adaly ianao avy eo raha hiady tsy hitaky le zonao fa ny akamaroany olona nge tsy mahafantatra n'izany akory na hoe raisiko ohatra fotsiny hoe ny zanako ao nge tokony hianatra zony zanako ao no mianatra ka le fitadiavam-bola zao fahantrana mamely aiza nohaninay androany tsy misy aleo izy angataka zay le zava-misy eto zany hoe raha sady tolo-kevitra sady moa zany io zon'olombelona io zany a asa hoe eo amin'ny fahifanapana tanteraka ve tokony hany asiana ministera manokana ve misahana zon'olombelona na hoe afahana hoe inona tokony atao hoe ampidirina efa nanao éducation civique ihany tsika tamin'izany dia resahana fotsiny io fa amin'ny lafiny indray nefa
tamin'izany fotoana tsy tena mbola hoe mifanitsy amin'ny fisainan'ny ankizy tsirairay avy fa hoe éducation civique dia atao fotsiny izay azona moyenne dia afaka BPC dia afaka bac dia faly fa hoe le izy zany tokony ambolena ao anatin'ny programme fampianarana ambolena zao ataontsika zao dia efa anisan'ny karazana zavatra anankiray fa za zao faly raha hoe tsy tsikireto fotsiny ny atsoatsy fa hoe miaraka amin'ireo olona mivezivezy reo ivelany hoe tena hoe fanentanana ifotony sy tena hoe maresaka amin'ny vatana amin'ilay olona fotsiny tsy vitany tamtam tsy vitany hoe ianao manana zao tsy vitany spot publicité tsy vitany spotina sensibilisation fa tena hoe maresaka amin'ilay olona hoe misy olana goavany ohatran'izao nge hoe tsika tsirairay avy reo tsy mahafantatra an'izao tsika eny ary misy amintsika ary tsy mahay mamaky teny sy manoratra ka hoana moa ny ahafahantsika hoe misy an'izany 30 article zany mandehandeha ihany hoe misy an'izany manana zany zo zany akay fa raha tonga ao an-tsain'ny olom-pirenena tsirairay avy nataoko hoe ny 10 isan-jato na 7 isan-jato ny malagasy fotsiny ary hoe za nge ka manana zoany hevitra za nge manana zoanao an'zao miala ho azy le tahotra satria misy tahotra ao anatin'ny malagasy misy tahotra hoe matahotra vao maheno hoe fanjakana vao maheno hoe hiditra borao nataoko hoe nahiditra amin'izao toerana zao ary dia matahotra amin'ny malagasy nefa zao afaka hidirana afaka sitrahany zao hoe fizarana hevitra fa matahotra ny malagasy dia ahoana ny afahana mampiditra ao an-tsain'ny malagasy hoe misy karazana zoa ananantsika tsirairay avy afahany tonga saina mamony ao anatiny zay le hoe conscientisation citoyenne mifoly malagasy hoe aika za manana an'izao dia amin'izay angamba tonga amin'ilay teniko hoe tsy hidivana tsolo le zo fa fantatry ny tsirairay avy le zo dia logika an-javatra le zon'olombelona hoe za nge tokony hisitraka an'izao hoe ianona nge tokony hisitraka amin'izao dia amin'izay le tompony andraikitra amin'ny ambara tonga tsirairay avy tsy manao be marenina tsony rehefa mitambatra amin'ny maro anisa mampiakapeo raha misy olona anankiray ohatra tsy misitraka ny zony dia tsy olona anankiray io ny atao ohatra hiditra borao fa maro anisa no mitambatra amin'io miara-miady naiza mitoerana misy anazy miara-maneho hevitra eny an-tambazora-tserasera miara-manatonao amin'le borao miara-miady hoe ty olona anankiray ty nisehitra an'izao efa samy mahafantatra zany ny olona tsirairay avy hoe tsy rariny zany fa ny olona ny eto Madagasikara tsy mahafantatra ny olona hoe tsy rariny ny tsy fanajana ny zon'olombelona dia manaiky atao tery vaimanta manaiky mba tsy lazako teny mahitsy anankiray hoe manaiky boretina manaiky hoararotina amin'ny tsy fahalalana sotra ya mety zay koa ngamba ny anokafantsika ny adevitra tsika manatrika eto aloha fa mety raha maheno ny ivelany koa afaka manay anjara fa ahoana ary zany mety hoe tsy haiko hoe hiteny ve tsika hoe paikady satria voaresaka teo fanabeazana ny fampahafantarana fa afaka fehezina angamba le izy hoe ahoana ny alalipaka an'izany fiarovana zon'olombelona sy ny fampanjariana ny zon'olombelona zany ho any rehetra tsy akanavaka eto a Madagasikara dia misokatra amintsika ny fanehoan-kevitra amin'izay manoloana ny inona azy ny mety fomba anankiray tsy voatery eo foana mipetraka koa ny firaisan-kina anatin'le izy satria tsy andraikitry ny CNIDH fotsiny zany ohatra tsy andraikitry ny fanjakana ohatra misy fiara-mientana koa mitovy amin'ny ary amin'ny ady amin'ny kolokolo ihany hoe ahoana ny ataontsika zany andaliana paka n'izay fisitrana ny zon'olombelona zay angamba no avadika soatoavina hoe malalaka fanehoan-kevitra ho any rehetra tokony tsy sy atahotra koa ie faly miaraba antsika rehetrarehetra selo ny anarako faly mahita an'ireto ray aman-dreny ara-panjakana sy nareo zay manatrika mandray anjara amin'le débat sy reto mpanatrika rehetrarehetra reto zavatra ho teneny koa zon'olombelona ny resaka rehefa miresaka zon'olombelona dia be deaibe ny zavatra pitsopitso ny ao anatin'izay zavatra zay dia nefa n'izay zavatra zay mahatonga n'izay zavatra hoe ahoana ny anatanterahana ny fanajana ny zon'olombelona voalohany aloha
io fahantrana io tsy fisina io dia miteraka fahasarotana amin'ny fanajana ny zon'olombelona. Zany hoe raha ohatra ka misy ankizy te hianatra izy nefa izy mahantra, misy be dia be ohatra azo raisinao anatin'izany, dia manaraka an'izany koa ny politique générale de l'État, zany hoe politika ankapobe ny fanjakana izay miady amin'ny zon'olombelona, miady amin'le hoe ahoana no isitrahan'ireo madinika ny zo fa tsy ny enjana ihany no misitraka ny zo. Zay koa zany no anisan'ny olana mipetraka ao anatin'le izy hoe traizakatraiza ny tanjon'ny fanjakana amin'ny madinika amin'ny fanajana ny zony. Dia ao anatin'izany mety koa ngambany hoe misy koa ny any ivelany référence kely hoe misy firenena miady hoe ianina aza manao an'izao tsy hita zay ataony, ny anina manao an'izao tsy hita zay ataony. Dia ny zava-misy zany tena tiako avoaka amin'izay dia hoe ny ohatrany hoe ny zon'olombelona zany natao any enjana ihany, ohatrany hoe natao an'izay matanjaka ihany, reo ihany misitraka ny zo, fa rehefa ohatra hoe ny madinika dia ohatrany hoe n'importe qui tsy dia misy ilana anazy. Dia zay zany zava-misy ka io fahantrana io zany miteraka zavatra be dia be amin'ny fanajana. Resaka corruption teo io ary vokatry ny fahantrana ao anatin'izany tsy politique générale de l'État, misy zavatra tsy mandeha amin'ny loana. Sotra tompoko. Ravalson Andriantovana Chéri Gold, chargé de programme sciences humaines et sciences sociales amin'ny commission nationale malgache pour l'UNESCO. Fa ny tenenako eto amin'ny sociologue ana miresaka tsika zon'olombelona, ny teny récit hoe ohatran'izao ny Andohany tany amin'ny 1948, ny fiarahamonina iainantsika dinamika. Anatin'le dynamisme miova foana ny zavatra iainana anatin'le fiarahamonina. Ny toe-tsaina nentina namola volana io tsy mbola le toe-tsaina iainantsika amin'izao akory ary. Tsika zany tara be, zazakely vao teraka ve ataontsika hiazakazaka araka amin'ny Usain Bolt, resy le zazakely, logika be zany. Anohanako amin'izay hevitra izay tsisy afa-tsy ny fanabeazana no ahafahantsika misitraka isika tsirairay aloha voalohany indrindra miainga amin'ny isam-batan'olona ao amin'ny tokantrano, fiarahamonina, zay vao miteny firenena. Iteny firenentsika fantatritsika hoe atraiza ny moyenne tsika, T3 ny aninatsika indrisy fa mampalahelo. Dia zaza T3 manao ihany ministera fa zon'ny zaza zany loha mbola ianarantsika gasy amin'izao. Dia tsisy afa-tsy ny fanabeazana. Teteny kely teto amin'le resaka hoe kolotsaina ve no mifanindran-dalana amin'le article anaky telopolo isa, ny gasy manam-panahy fa tsy mifanipaka amin'ny kolotsaina gasy velively ny zon'olombelona io, fa indraindray misy ny tery avy any amin'ny tandrefana. Dia ny tandrefana te hametraka ny anazy miaina anatin'ny mondialisation tsika, tsy zavatra tsy azo ialatsika zay tsy fanatontoloana fa fanatontona mihitsy no ataony zareo. Potehana ny kolotsaintsika, potehana ny atsika rehetrarehetra, tsy manana repère intsony zany tsika amin'ny iainantsika. Ny zon'olombelona ositratsika tsy tokony anarintsika ny identité atsika amin'ny mahagasy atsika voalohany indrindra, fa zavatra mirindran-dalana reo amoronana sy iaina anaty fiarahamonina mirindra. Sotra indrindra tompoko. Balsam, faly miarabantsika rehetra. Misy point anankiroa teneniko momba an'le zon'olombelona, efa voalazan'le teo alohany akabetranina ke teneniko fa tindrigo kely fotsiny eo amin'le hoe fanabeazana.
dia le fanabeazana ndraindray a hoe rehefa fanabeazana dia ohatrany hoe ny any amin'ny école ihany ve ny beazina fa le tsy mandeha école tsy beazina fa atao mipaika hatrany amin'ny fotony le izy dia hatrany amin'ny fokotany. Matetika koa hoe eo amin'ny zon'olombelona ndraindray le mpianatra kely le ampirana atao mihirahirana ampianarana hoe zoana ankizy na ohatr'izao ohatra izay fotsiny ny ahafantarany ao an-trano an'ilay zo fa ny ao an-trano ara tsy mahafantatra na sendra misy manam-pahaizana mampitahotra ary reny dia miteny izy hoe za manana ny zoako a fa rehefa hoe andao ary ho any amin'ny sefim-pokotany dia efa matahotra satria tsy fantany le izy fa eny amin'ny radio sy eny amin'ny olona foana hoe zoan'olombelona fa rehefa tonga amin'ilay izy dia tsy mahafantatra dia misy koa tsika koa miteny hoe tambazotra serasera sy ohatr'izany ny aty andrenivohitra no be da be mampiasa an'io fa ny ambanivohitra misy ara tsy maheno radio misy tena hoe tsy mahafantatra ninina mihitsiny dia ny Madagasikara koa tsy Tananarivo irery ihany fa misy raha ohatra izany hoe le resaka zoan'olombelona dia mila tena hoe mandeha lavitra be dia mandeha lalina be dia jereo hatramin'le jerentsika hatramin'le olona mipetrapetraka mangataka reny satria tsika mieritreritra hoe na tsika reto ary a vao mivoaka eto tsika dia vitsiana ihany izany hoe mba hifampiresaka manodidina anazy a ampafantatra fa manana fotoana ao andehanana ty tsika hivoriana ohatr'izao fa tsy manana na dia 2 minitra ampafantarina manodidina anao ary. Dia ny faharoa eo amin'nisy koa teo resaka le hoe eritreritra ny zava-misy amin'izao tena hoe hirahirana ny ohatrany hoe hirahira daholo ny ankapetrano le izy fa tsy misy hoe tena tafapaika lalina satria eo amin'ny eritreritra zao hoe raha ohatra hoe tsika vehivavy no miteny eritreritra aminay vehivavy iny lasa ohatrany hoe mandrahona an'le lehilahy tsika satria isaka ny amin'ny ale rehetra dia eritreritra dia na ny vehivavy ary misy tsy mahafantatra hoe inona moa ilay eritreritra fa dia hoe eritreritra fotsiny dia matahotra ny lehilahy hoe sao dia eritreritra dia ohatr'izany koa ny amin'ny ankizy eritreritra amin'ny ankizy satria izay ny ampafantarina anazy any am-pianarana fa tsy ampafantarina hoe inona moa izany ilay tena izy dia lasa mampatahotra ny ray aman-dreny fotsiny dia na ray aman-dreny ary tsy samy teniny zanany intsony satria matahotra fa sao dia teneniny zanany amin'ny zavatra tsy ihana dia misy zavatra mila amboarina be izany ny fampitana zavatra sy fampianarana eto Madagasikara. Sotra betsaka na amin'ny fitenenana miarabantsika rehetra tonga eto izao a dia ny Eliny anarako a sady mpianatra lalàna eny amin'ny anjerimanontolo sady fiarahamonim-pirenena ny anahy angamba fanamarinana kely no ataoko mamela ianareo raha ampifandraisiko amin'ilay resaka kolokolo teo aloha voalohany indrindra samy ahitana kolikoly sy tsy fanajana azy n'olombelona daholo na eny anivon'ny olon-tsotra na eny anivon'ny rafitra ara-panjakana fa matoa izay tsika tonga eto dia minao fa samy vonina hiady amin'ireo daholo dia faharoa manaraka an'izay mitodika aminareo mpitarika aminareo tompon'andraikitra ara-panjakana nareo no fitaratra vahoaka nareo fitaratra vahoaka malagasy dia fanontaniana no apetrako tena fitaratra tokoa ve ny ianareo tompon'andraikitra ara-panjakana satria manko ny zavatra ataonareo ihany ny zavatra ataonay vahoaka ame ohatra akaiky be ohatra hoe dadanay zao mifokasikara dia izy raha veo fokasikara dia zandray tsy afaka hifoka na ankoatran'izay hoe izy raha veo fokasikara dia za be desiny raha hifokasikara ohatra fotsiny dia ankoatran'izay le fanabeazana hifotony mihitsy angamba no tokony amena lanja kokoa satria avy amin'ny fanabeazana hifotony iny le kolotsaina hoe anaja ny zon'olombelona na hiady amin'ny kolikoly sotra betsaka.
Makasitraka nanome ny fitenenana Mirani avy ao ministère-ny jeunesse et sport, chef de service d'éducation et lutte contre la corruption. Ny anany fanehoako hevitra koa tsotra be, miresaka tsika hoe zon'olombelona 5 taona lasa zay ny déclaration universelle de droits de l'homme dia aiza ho aiza tsika zao amin'izay zavatra izay. Ny tiako tenena ao anatin'izay raha tsy voahaja ary ny ataoko hoe droits fondamentaux, ohatra fotsiny hoe zo hisakafo, tsy voahajantsika izay zavatra izay dia makaizitsika satria na ny antony raha vao misy fotsiny zany izay hoe ianao zany tsy afaka misakafo dia miteraka ina ilay izy, lasa miteraka insécurité izay. Dia ao anatin'izay zany hoe ny zontsika zany ao anatin'izay lasa miteraka zavatra roa ilay izy hoe sady misy ny tsy fanazana an'izay zon'olombelona izay dia misy ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana. Dia hiditra za amin'ilay lohahevitra voalohany teo ny resaka ady amin'ny kolikoly. Dia izay zavatra izay koa nefany dia mifandray ihany ilay izy. Ohatra hoe tsy misakafo ianao dia manao an'izay kolikoly izay nefany ny azahoanao an'ilay izy. Izany hoe amiko zany mbola mila ezaka be na ny fampiarana ny hoe tsy fanaovana kolikoly eto amintsika na ity fampiarana ny ataontsika hoe zon'olombelona ity. Tenena zany tsotra be, tsy miangavy any fotony indray fa itsika tompon'andraikitra mahefa tsy irairay zany aiza ho aiza ny fandraisana anjarantsika ao anatin'izay fa isika mantsy ao anatin'izay manentana tanora aza manao kolikoly arovony zonao fa aiza ho aiza koa nefany ny fandraisana anjarantsika ataontsika hoe tsika institution, ataontsika hoe ny fitondram-panjakana aiza ho aiza ny fandraisana anjara ao anatin'izay zavatra izay. Mankasitraka tompoko. Eny ary fitenena roa farany atsiarinatsy dia maka atao amin'ny président. Mankasitraka tompoko name fitenenana miarahaba antsika rehetra manotrona etoana tiana mpitety-pivoarana avy ao amin'ny faritra Analamanga. Tiako atongavana dia izao raha naheno an'ilay fifandimbiasa mpitenenana teo dia hoe ny zon'olombelona dia takiana fa tsy omena. Raha mijery nefa isika dia 80 isan-jato mihitsy ary amin'ny vahoaka malagasy no ataontsika hoe ny voatety roi arak'ilay filazana teo mialatsiny satria izay no zava-misy. Raha zoina zany dia tena hoe ny rafitra mihitsy no potika eto amin'ny firenena. Isika nefa tsy afaka hanova rafitra raha ny fanabeazana fototra mihitsy no tsy tomombana ary raha tsy atao lahara-pahamehana. Eo nefany isika ONG zay ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena, eo koa ireo mpiara-miombinatoka izay OIF moa zany zao ny eto ankehitriny. Koa raha toa nefa isika ka hivohana zany hoe zon'olombelona ny kolikoly anaty trano sy hoe ambony latabatra foana dia za mahita fa efa hatramin'izay no efa zay foana namoizana azy. Fotoana angamba izao vita ny propagande, tsy isy olana ntsony angamba raha hoe manao fangatahana dia midina an-dalambe mihitsy satria 20 isan-jato ihany koa nefany manana tombony afaka hoe misitraka an'izany hoe fahitalavitra Facebook sy ny tariny izany. Fotoana angamba izao mety hoe anovana le fomba hitondrana le fiarahamonina. Eo ianareo anaty fiarahamonim-pirenena maninona moa raha midina an-dalambe ao anaty fontely le fomba fitenenana hoe manao fanabeazana ifotony mihitsy, fanabeazana olom-pirenena vanina satria za mahita hoe ho zava-po ny fandrotrarana tanàna olo raha ohatra ka ohatra izao no hitondrantsika le fanovana satria tsy hisy henontsika nefa ny olona tokony heno atsika, ny olona tokony hovaina dia ny fotony mihitsy. Dia za zany te ame an'izay sosikevitra izay hoe midina an-dalambe manao fanetanana, fanabeazana, beazana mihitsiny fa tsy fampianarana. Fa za mino fa raha mandady sika manao an'izany mandeha tsy moramora mety hitsangana amin'izay ireo olom-pirenena, ireo tokony hisitraka le mahazon'olombelona izay. Fanetanana fohy fotsiny raha tsy mety dia alao averina ho amiko ihany. Mankasitraka tompoko. Mankasitraka antsika rehetra izay naneho hevitra. Misy zavatra maro dia maro azo raisina ary ahitana taratra ny hoe fahita
tsika tanora hoe ohatrany ahoana zany zon'olombelo zany natao keny angamba nisaka hoe tsy andray fitenena mihitsy fa amin'ny hoe filohan'ny voamera-pirenena maleo tena ami'sana ny zon'olombelona angamba dia mba manana andraikitra kely ihany mba hoe ifampizaran'izay tokony mba ifampizarana manoloana an'izay rehetra izay itsika raha miresaka an'izany hoe zon'olombelona dia itsika reto no atao hoe tomponjo titulaire de droit dia ny fanjakana no obligataire de droit ny fanjakana zany no mametraka ny fepetra rehetra ahafahan'ny isambatan'olona sy ny vahoaka misitraka an'izay zon'olombelona izay dia nisy namantsika mpandinika fiarahamonina tato hoe fanamaly sady amaly ny fanontanian'ny modérateur ihany koa hoe raha militsika fisitrahana lalipakana zany zon'olombelona zany dia politika mpanjakana zay no ahafahantsika misitraka an'izay olombelona izay dia horaisiko daholo amin'izay a le zavatra nyresantsika rehetra teto tato angamba nyresaka ny hoe fahafahana midina analambe sy ny rehetra droit de première génération zay resahanao zay ao anatin'ny pacte international relatif au droit civil et politique ao anatin'izay no hoe droit à la réunion pacifique, droit de vote, interdiction de l'esclavage, égalité devant le tribunal, reny resaka droit citoyen rehetrarehetra reny zany a ao anatin'izay tsika zany raha mijery ny zon'olombelona dia tsy afaka miresaka an'izay hita masotsika fa misy sokajina zo anankitelo lehibe droit civil et politique, droit économique, socio et culturel ny resahany namantsika tato teo a droit économique, socio et culturel, droit de seconde génération ao anatin'izany hoe nyresantsika rehetra teo zay a resaka hoe fahafahana amin'ny sakafo droit à l'alimentation, droit à la famille ianao resaka services sociaux de base, droit à l'éducation, droit à la santé ny resaka kolotsaina ny namantsika teo participation à la vie culturelle, droit à l'environnement, accès à l'eau potable zany rehetra zany droit de fonder une famille anatin'le droit de deuxième génération daholo zany a droit économique, socio et culturel tsy tanteraka zany ary zany a tsy vitatsika mihitsy ny hoe apiakatra ny hoe arikarena fahobe ahafahana amin'ny sakafo droit la protection sociale zany koa mbola ao anatin'le droit de deuxième génération zany zany rehetrarehetra zany tsy vitatsika isam-batan'olona zany fa anjaran'ny fitondram-panjakana no mametraka ny fepetra rehetra ahafahantsika misitraka an'izany dia farany a droit collectif na droit de solidarité troisième génération zay io mbola tsisy pacte dia droit au développement zay le fampandrosoana resantsika rehetrarehetra teo tsika zany raha resaka hoe ahoana ny alalipakany zon'olombelona eto amin'ny firenena dia ireo rehetra ireo miaraka takitsika titulaire de droit rehefa mitaky an'ireo tsika firaisamon'ny pirenena tsika isam-batan'olona amin'ny alalan'ny etsika tahaka an'izao ataony ONG tolotsoa zao etsika tahaka ny fanohanan'ny francophonie na ny fanehoana hevitra ataontsika isam-batan'olona dia manetsiketsika ny fitondram-panjakana zay a ka ahafahana mijery hoe inona zany no ahafahana mampisitraka an'ireo zo ireo tsika tomponjo mitaky dia anjaran'ny fanjakana zay manatanteraka anazy a no manao an'izay raha tena te alalipakan'izay hoe fisitrahana an'izao zay tsika dia mamela anareo a hozaraiko amintsika hoe inona zany ny tena hoe foto-kevitra ny zon'olombelona quels sont les principes des droits humains voalohany indrindra tena hoe égalité toviny rehetrarehetra participation, inclusion, non-discrimination centrée sur l'intérêt supérieur de l'enfant dia l'égalité le hoe fitovian'io foana io no apetraka ry ambony a amin'ny fototry ny zon'olombelona na hoe principe des droits de l'homme dia raha ohatra tsika hoe ametraka n'io égalité io raha mitovy ny fahafahany rehetra amin'ny sakafo mitovy ny fahafahany rehetra amin'ny fitediavana mitovy ny fisitrahana n'ireny hoe fahafahana amin'ny tsabo mitovy ny fisitrahana ny ataontsika hoe fampianarana zanaka mitovy ny hoe fahafahany tsirairay maneho hevitra
mitovy ny tsirairay rehefa manoloana ny tribunal fa tsy misy tombosiana dia mipetraka izay zon'olombelona zay zany hoe égalité zay zany no idivantsika dia raha hiady amin'izay tsika dia miverina any amin'ity loha hevitra tsika ty hoe ady amin'ny kolokolo ny fisian'ny kolikoly no miteraka an'izay tsy fitoviana zay dia itsika isam-batan'olona itsika olo-pirenena tsika olo firaisamon'olom-pirenena za eto anivon'ny CNIDH dia manana andraikitra amin'ny fiadivana amin'ny kolikoly mba isian'ny fitoviana mba hahafahana misitraka ny zon'olombelona manana adidy ilazany tsy mety eo amin'ny fiarahamonina misy atsika aby amin'ny maha-olo-pirenena atsika sy amin'ny sehatra misy atsika mba anetsehana ny fitondram-panjakana mba hanairana ny fitondram-panjakana ka mba hampidirana ny zon'olombelona sy ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny politika mpanjakana mba hahafahana manarina n'izay pitsopitsony tsy mety rehetra eo amin'ny fiainam-pirenena mba hahafahana misitraka ny zon'olombelona ny zon'olombelona tsy le hitantsika fa fa fikambanan'izay anankitelo zay ireo pacte anankiroa ireo moa zany a mampacte an'izay fa nandalo ratification reny efa mivadika lalàna fa ny déclaration universelle des droits de l'homme dia engagement moral fotsiny iny zany fa tsy afaka hoe hotakitsika manaraka an'izany nefa raha jerevantsika ilo alam-panorenana io dia souveraineté de l'État izatra ny amin'ny article 5 eo amin'ny 6 hoe la loi est l'expression de la volonté du peuple dia zon'olombelona avokoa ny resahana zay vao miditra amin'ny pitsopitsony ao fa zany hoe tafiditra tanteraka ao anatin'ny lalam-panorenana ny fisitrahana ny zon'olombelona dia anjarantsika tsirairay aby no manao an'izay fanehoana sy fitakiana ny zon'olombelona zay amin'ny matomponjoantsika zay angamba ny mety hoe fanazavana kely amin'ny alalan'ny ma hoe eo anivon'ny CNIDH dia mba hifampizarana amintsika amin'izao hoe fanamariana ny andreo raisam-pirenena ny zon'olombelona zao zay hoe mbola amin'ny alahady moa fa isaorana ny ONG tolotsohatra any nafahana na nyle sehatra hifampizarana saotra afoko saotra indrindra dia omenantsika ty anoloana koa ny teny famaranana tombontsika amin'ny rany dia teny za hoe leo ihany mitodika manam-pahefana leo mitodika ny olona manome lamosina anahy tena marina fotoana angambany zao a ho antsika olo-pirenena tsirairay avy ho antsika olo-pirenena mandadiarina hiditra amin'ny tolona ho an'ny fanajariana ny zon'olombelona tsy hitodika sy hiataka fotsiny fa hanery satria adidin'ny fanjakana io fanajariana n'io zon'olombelona io misy ihany koa nefa ny hoe verina atao hoe fanantenana eo anivon'ny samy tanora sy eo anivon'ny olo-pirenena izay misehatra eo anivon'ny sehatra ho an'ny fanajariana ny zon'olombelona zay maro dia maro ny vondrona sy ny hetsika izay miforona sy manoho ny ady ho an'ny fanajariana izay zon'olombelona izay ka ho antsika izay mihaino mijira mandray sanjara rehefa tsy mety aminareo ny vondrona anankiray misy vondrona hafa eo rehefa tsisy mety aminareo dia mamorona fa mitoloma joantsika eo farany angambany dia tehiteny hoe nisy teny anankiray izay nataona manampahaizana malagasy professeur Emerson momba ny kolotsaina manana zo sy adidy isika amorona kolotsaina manana zo sy adidy isika amorona kolotsaina miteny isika hoe tsy mifanatraka na mbola tsy tafiditra lalipaka tsara ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny zon'olombelona dia mamorona ary kolotsaina ahafahany idirany ndao isika irosa amin'ny fanagasiana ny zon'olombelona saotra tompoko tiako tenenina indray zany hoe mamarina moa zany fa tsy matory raha alina raha vao tsy miteny an'ity ohatra hoe nidikitika biana le fanehoan-kevitra tasy teo le resaka hoe kolotsaina teo tiako tsindrina kely fotsiny zany tamin'ilay tiako tenenina teo hoe mety hoe le hoe maha-concept le développement durable les droits de l'homme tiako tenenina hoe tsika zany mety hoe nanana an'le concept tsika taloha fa le tiako tenena amin'le kolotsaina zany tsika koa rehefa miresaka kolotsaina ne tsy hoe taloha ihany ny kolotsaina fa le kolotsaina iainantsika amin'izao zany le tiako tenenina le hoe tsy mifanindra andalana amin'le
am'le na ny kolotsaina taloha ary moa zany azo resana amin'izany teny ale izy amantsy satria hoe ohatra mekohatra fotsiny ohatra mivaingana hoe resaka zomy-vehivavy sarotra be no mametraka an'le zomy-vehivavy a raha mbola hoe fehezin'ny fiarahamonina izay mieritreritra hoe tsy maintsy ambany lehilahy no vehivavy dia izay le tena koa tsy mifanindran-dalana le izy a dia tsy tetena hoe inona ny tsara sy inona ny ratsy fa izay fotsiny le tiako tenena hoe mila izay aloha zany mila jerena eo amin'izay raha hoe te hiady amin'izay zavatra izay izay le kolotsaina tiako tenenina dia eo amin'le famaranana moa zany hoe efa le voateny teo rehetrarehetra reny a efa le niteneniko teo moa zany hoe mahafinaritra le mihaino hoe affaire de tous le izy dia tianao zavatra daholo ny tsirairay a fa manana didy manana andraikitra lehibe amin'le izy a misy hoe tena hoe pouvoir afaka tsy afaka manao fa adidiny no manao an'le izy a eo amin'le hoe fampisitrahana an'le zo an'le olona zany dia eo amin'le resaka zo efa niteneniko lasa ohatrany hoe miteny le manteneniko teo rehetra reny fa izay zany hoe eo amin'le resaka fahantrana izay ngamba aloha ny tena alohan'ny tena hoe betsaka zany ny tsy le violation des droits humains eto Madagasikara fa io resaka fahantrana io ngamba ny amiko tsy ngamba fa amiko manokana ny tena hoe urgent satria ohatrany hoe lasa mijery hoe ito ny zavatra eto alohantsika dia lasa mijery ary tsika hoe ino droit humain anankiray iny mila priorisena nefa tsika pays pauvre dia amin'le hoe pauvre mainao le pauvre avy dia tsy efa misy olona be dia be tsy misitraka an'izony ao zany a ny resaka zo tena hoe anao mety hoe mihinan-kanina ianao fa any misy olona tsy mihinan-kanina mety hoe mena dia le teo koa le tiako ampatsivina farany le resaka fanomezana an'le zo sous formana cadeau iny zany tena tsy tiako mihitsy le mieritreritra le izy ohatrany hoe tianao dia misaotra betsaka tompoko dia izay zany dia eo koa le hoe à long terme zavatra à long terme fanaovantsika zavatra à long terme zany a hitako tsy dia ampy izay eto Madagasikara ohatrany hoe manao zavatra anankiray dia hoe andaontsika mesa hoe mba ho fisitrahan'ny vondron'olona anankiray tian'ny zony sakafo any andaontsika tsara sakafo any androany dia raha pitsoinina ny anazy tena hoe ohatra izay zany le eto Madagasikara dia tiako fa amaranana anazy moa zany le eo amin'le hoe efa betsaka ny fampahafantarana netra nytentenena teo le resaka fampahafantarana fa be loatra le hoe lasa miresaka be loatra le fampahafantarana ohatrany hoe mijanona amin'izao a rehefa resaka action tsika dia sensibilisation izay foana ny zavatra mahafinarinaritra atsika manao sensibilisation dia ohatrany hoe manao zavatra be tsika za aloha dia za mpifanao amin'ny serasera dia tena mamelanja ny fanaovana sensibilisation conscientisation ohatr' izany a fa misy kosa le zavatra tena hoe mila action concret fa tsy hoe sensibilisation dia ampahafantarinao le olona hoe za le izay le nanaovako an'le ohatra teo hoe mananjony sakafo ianao dia fantany ary le izy hoe mananjony sakafo a fa aiza izy ny ahita sakafo zay angambany ny ambaranako ny teny koa voalohany hoe velom-panantenana ankehitriny satria mbola misy tsangan'olona zay tsy ataoko hoe tsangan'olona fotsiny fa tena hoe olona vonona tanteraka hiara-iasa ao anatin'le zon'olombelona tena zareko aminareo le izy hoe fanantenana be mahita antsika tsirairay avy eto tena fanantenana be dia maresaka amin'ny tanora maromaro koa ny hoany dia mahatsapa sy mahita hoe be dia be nefa tonga sainy fa tia po zany fiteny kely ataoko foana rehefa mba menasihatra indray anjara fitenenana ohatran'izao hoe anisan'ny olana kely a eto Madagasikara tsika malagasy somary be protocole loatra misy efitrano manefitrevitra be zany vao anao zavatra tsy hoe manao dokam-barotra raha izay manokana zao anatin'ny MPL Madagasikara eto moa président manana hoe tabazotra tserasera ray zay hoe lofo Madagasikara manana hoe tago malalaka zany hoe efa manana zavatra efa natao zany zay fa le fiara miasa amin'le tompony ndraiky satria rehefa manao zavatra efa nanao zay fa rehefa manao an'le zavatra avy eo dia mila fiara miasa le izy dridrandritra amin'le tompony ndraikitra maefa io moa le filazantsika eo anaty farangy sosiny hoe PTF fa
tsy haiko mety hoe mahitsy be avy raha milaza an'ity hoe misy ketranatrano io resaka eto Madagasikara, misy olona atosika manokana ve ao anatin'io zavatra io, fa tsy any amin'le hoe finiavana sy le zavatra nefa natao no andrefesana le fiaramiasa. Dia eto zany mba manararoatra amin'ny teny antsika, eto moa misy tompona andraikitra maromaro hoe zay tanora tena volony zay ary tena hiady zay ao anatin'io, fa ndao tsika ialatsika kely le protocole be dia be audience aloha dia aleo aloha afaka 3 volana dia eto ihany tsika dia ankalazany tsy haiko fa 5-20 taona indray afaka 10 taona dia mbola eto ihany tsika mbola zao ihany le zava-misy. Fa raha misy tanora ao anatin'ny heriny amin'izao dia sokafy le varavarana afahantsika mijery ny fomba rehetra iarahana miasa dia ndao iara iasa. Misaotra tompoko. Ya, dia mamerina ny fisaorana ny Rania avy eo amin'ny ONG Etima, Iontina, mpianatra serasera sy mpanao gazety, Ramjasy, activiste, sy ao amin'ny mouvement des panafricains des leaders. Mankasitraka ihany koa atsika rehetra nanaraka na teto aterana na tambajoja serasera ary ihany koa ny fahita lavitra isa-tokantrano any dia mamerina ny fankasitrahana atsika rehetra mpiara-miasa sy mpiara-mitolona amin'izao fampandrosoana atytsika ho apetraka izao mamerina amin'ny fisaorana ihany koa ny Organisation internationale de la francophonie ary engany hoe vokatra no iresantsika eto amin'ny manaraka hoe zana-paritaka eny ambany ravikazo sy eny anelakelan-trano rehetra eny ny tolona fa tsy an-trano ihany dia andao rary fametanana ampisy ny fepetra isitrana izay zon'olombelona zay hiaraka ihany koa namafy ny fotodrafitr'olona satria rehefa olombelona dia tsy maintsy hoe le vatan'olombelona sy ny fanahiny no beazina arak'izay ary mankahery atsika rehetra amin'ny asa sy ny adidy izay antseherana